Moigné. Zany ka yaourt be crème, yaourt double crème man chocolat. Wanju tena pakafy yaourt, vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. Socherine mampifaly na dia ireo sarotiny indrindra azy. Ankafizo azy. Sofa teo ny voakoko sady voafatra tsara, tsy mila misahirana toy ny taloha intsony nampitaio ny zanako. Manala rivotra ny zanako sady mety amin'ny hiditra. Mampiasa daholo zahay hatramin'ny vadiko. Manala avy zanany mampamandana ny hoditra mialohan'ny dosy. Tsara karakara amin'ny voloko mangirana ery. Tsara ho zaho 500 ariary fotsiny. Safiditsika yaourt chocolat, la yaourt andokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Safidio ny yaourt chocolat nature sucrée malefaka sady mamy ery. Chocolat ny tsiro tena izy. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Zilla. Raha sy zilla ty zany, sady zao e, ny volany aposy moa manifinify mofo maraina tsy miborosy nify dia mofo gasy manonaka nohanina dia ahoana raha Cyril vonona tanty dia fanina ka zao le freestyle ly zany inona indray zany amozona kely ny lama dia zao aleo amozona amin'ny lama tsara fa dia enoy tsara eno zao ontsa ny foko raha senja mijery lehilahy zokonjokony mandeha irery misakelika dia mitondra veromanitra izay nongotana tetsy mba ho manimanitra ny dite anao. Nongotana voamaraina teny an-tsaha dia lasa ny aingainanao lahy. Fototra veromanitra sabo 700 eno no ezahana amidy ny andro tontolo. Eny zany inspiraka zany. Ohatsy ny foko raha mahita azy tena akory zany fa tsy vazivazy. Malahelo ny foko raha senja mitazana raha matoa efa antitra tena tsy dia mazana. Enjo mivimbina lamba databatra natao anaty azona natambatambatra. Amidy izy zeny mba ahitana izika dia ny etoana teny beorizika. Dia enjo manatina ny tomobila dia mba manontany hoe hividy venikely. Ontsa ny foko eo raha fotsikely antitra be fa tsy maty mosely. Dia ontsa ny foko raha mijery fa iza moa ty za za zeny ho izy zaza Cyril maketsy makezo dia mitadikila tsy mba milalao amin'izy dezila fa manao I feel good dia firy style. Veriko teny Cyril io sokril ko. Zay ka. Ny sokril aza tsy takatsy ny volany aposiko. Ka dia zay tena ontsa sy malahelo ny foko. Ny ranomasoko sy ny sentomila ito loko. Rehefa mahita izy eto namana zay kila firetra ny posty sy fanana fa raha lafo izy le tangozam-beromanitra, raha lafo izy le lamba-databatra, raha lafo izy ny santsiko mitondra sarety. Ny farany herinandroko angamba mba ho mety satria ohatsinozy ianao ny tombony hotadiavina tsy ahafahana mahazo vavy mainty mitiavina fa raha mahazo arivo dia tena hifaliana fa ino ny volanao na tiana na tsy tiana. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Inona moa
tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy alasinainy karazana larobilaka misy moasagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foany e Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandana et compagnie. Sara androany a miravatsika rehetrarehetra zany ray roa telo ny caméra afaka laovana tsara izy any amin'ny régie ao amin'ny régie zany dia izy moa nataoko anaran'lay ry Antsavitus tamin'ny Antsavidy kay miravatsika rehetra talata androany amin'ny zomany kabarenay zadiny salama daholo a faly miaravantsika rehetra ary dia mirary fahasalamana indrindra ho antsika rehetra satria io ny zava-dehibe ho anareo zay tsy ao anatin'ny fahasalamana dia mirary anareo mba ho salama tsara ihany koa atao mpimaso foana amina zavatra oatra zany mamainty vizy satria io dia zavatra tsy adinoiny mihitsy any mirary ny fahasalamana io ho an'ny olona rehetra ka rehefa tena ao anatin'ny tsy fahasalamana ho a isika zany hipetraka etsy rehefa avy eo rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana isika dia matadidy fa zava-dehibe zay zavatra tenen'ny mama eto vizy zay eto dia mba hanomboantsika ny fandarana dia mangataka ny namako aho mba handefa nyity hira ity zay nandrindriny saiko efa amapolo taonany mihitsy zay fa no avoziny izy tia roa taona teo eo nanavozana azy Welvy Waves azonao hirany koko azonao ny atsarana kwa mfano mitikadinga kwa salona jiaby zepuze tono mavariana sauti te yalankina noro matamanga azamizi ni vintana azamizi raya la kwa nao Matino ekiza has no worms azinge Sarahanga fenwa falianga maruti chama upanjara makala Na te unyula no tindiala Vomeka nifiki ta vomeka no tamanga Azamisi ni vintana Sanatia azamisi raya la kwa nao Matino wekisa azuno warosa zinge irany hamelombelona ny tontolony andro androany zay irany kokoa zanaka Jean Freddy Junior no tompon'izay iry zay fa le mira zao sady zay arrangement nandeha teo zay dia arrangement nataon'ry Welvy Waves zay bandy avy ao agnaranjoroa fao ihany izy mifaritra Fianareva Atsinanana maro antsetra mananara iny tsy fantatro tsara zay tena fiaviany zala fa zala le manao an'le vary iny vary le fiera fa malagasy zaho koa tsy voky koa tsy vary zala mpanao an'iny dia anisany bandy tena manana ainga vao zany amina resaka hira ankehitriny satria na le arrangement nataony teo la le rindra-peo zay nataony teo dia rindra ankehitriny iny hira iny dia hira tany amin'ny taona 2000 nainoko azy voalohany raiky amin'ny 2000 moa zany no tena marina kokoa tamin'ny fotoana nipetrahako tany Tomasina nandritry ny 2 taona dia hira anisany nanaitra hoe tena mba hafa koa zany hira zany dia anaovana kopakopatanana ho andry zareo ao Atsinanana Madagasikara ao satria na dia maro aza ny olona makany Mahajanga amin'izao fotoana izao manao vakansy efa maro ihany koa no mandeha nody dia tsy lozan'ny olona mihitsy no mandeha makao Atsinanana Madagasikara ao amin'ny faritany Tomasina io tsy ao amin'ny faritra Atsinanana irery ihany fa indrindra makany amin'ny faritra Agnalanjirofo zay amin'izay anaran'izay moa misy hoe jirofo tokony mivelona amin'ny jirofo ny olona any kanefa dia amin'izao fotoana izao dia lavanila tena iveloman'ny olona lavanila zay mampimenomenona zareo rehetra amin'izao fotoana izao ny lavanila dia mampimenomenona ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao hoe lasa ambany be vidiny io na dia le vidiny napetraky ny fanjakana hoe 5,7 alina io aza
tena mbola ambany io izy zareo fa tamin'ny andron'ny dadabenay dadanay izy dadanay ozy le bandy le resaka tamiko omaly dia tafakatra tapitrisa iray milanja 2 millions de francs ny vidin'ny raikilao amin'ny lavanila marina fa lavanila masaka zay tenenina zay kosa aloha fa ny lavanila maitso no 75,000 ariary na 2,7 ariary am'izao fotoana zao tsy maintsy ambanimbany foana ny vidin'ny lavanila maitso moa mita amin'ny lavanila masaka vanilla de tena io le mampitsaitsaika indray le izy ohatrany hoe ny any Atsimo-Atsinanana zao manao vanilla de ohatran'ny qualité ny ara-tady vo tsara noho ny any avaratra Atsinanana arakaraka le mpividy sensisy io de mba azo atao resaka afaka mampakatra ny filera vanilla eto amin'ny rivotra koa tsy maninona mihitsy satria jirofo sy ny kafe lasa ny kafe akonay malaza zao ny tapany voalohany tamin'ny fandarana rivotra omaly any no afaka niheno fa de alakotsina aloha zany nanomboka tamin'ny fitora sasaka hatramin'ny valo teo ihany no afaka niheno ato nyresanareo mikasika ny reo afaka baka sy ny fiarabana azy ireo ny firaretso azy ireo zay mbola anteriko etona zany indrindrindra fa ny fankaherezana an'ireo zay tsy afaka satria raha ny fahalalako azy toatra niena ihany nisy an'ireo afaka baka tamin'ity taona ity era Madagasikara mihitsy sa ty Antananarivo rery ohatran'ny era Madagasikara mihitsy ohatran'ny niena 60% eo le izy fa le délibération mahatonga resaka anina fa ny Antananarivo zao ny vitsy afaka baka indrindra ny antony de le hoe baka en poche be loatra mpangaro poche eto zany de lasa sahirana le hoe baka en poche satria nandalo amin'ny 67 tonga de lasa sananana baka ntsony mivoaka reny tapenaka misy moa zany ny tratran'izay fahavoasan'izay de lasa voatery tsy maintsy na mandeha ny amin'ny arabe izy de mibakabaka ny fandehany fa nisy ihany keo ny zavatra tokony ho tohizana aorianany baka de ny fianarana zay tsy fantako zay na nyresanareo maly na tsy nyresana satria tsy afaka ny entsony fa tena alako tsy maly aloha indrindrindra amin'ny loahevitra fa ny baka tonga ho azy any amin'le ny Antananarivo ny tara rindra vao nivoaka fa resaka lova ny fandovana ny ady lova ny ay lova io eo indrindra mantsy no tiako resana satria misy ny fiainana hafa ankoatran'ny baka eo aloha de efa arabaina zay afaka baka indrindra fa ny ray aman-dreny satria ny ankabeazan'ireo olona zay hitako nanao publication nanao fanambarana tao anaty Facebook de ray aman-dreny daholo na ny afaka zany na ny tsy afaka fa le zaza le afaka aloha ohatrany tsy de nahita loatra nahita ihany angamba ray roa angamba fa ny ankabeazany de ray aman-dreny isy ireo havana ny faly be tamin'ny fahafahany zanany zay zavatra zay de midika fa tsy mijanona eo akory ny fianarana ary tsy mijanona eo ny fiainana ny zavatra tena tokony ho takina amintsika eto Madagasikara eto satria tany andalam-pandrosoantsika mba tsy ilazana hoe tany mahantra isika misokatra ny sehatra rehetra seha-pihariana rehetra mbola malalaka be daholo na hirotsaka amin'ny sehatra inona isika na hirotsaka amin'ny sehatra takona nga za na hirotsaka amin'ny sehatra inona fanamariana ihany misy sary mandeha amin'ny Facebook isika androany afaka mijery an'izay nareo afaka manaraka an'izay zay mpanaraka rehetrarehetra de misokatra amin'ny seha-pihariana rehetra na fianarana inona no ataonao raha hirotsaka ianao ohatra eo amin'ny sehatra ny fampianarana de mbola malalaka de malalaka zany na mpianatra ianao any amin'ny ambaratonga farany ambany ka hatrany amin'ny ambaratonga farany ambony mbola ilaintsika eto Madagasikara izany raha hirotsaka ianao amin'ny sehatry ny fambolena io ny andro ny vaindohan-drarahako raha izany tena tompona andraikitra mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena raha izany tompona andraikitra voalohany de ny fambolena aloha ny secteur primaire aloha ny famokarana aloha mamokatra ny zavatra rehetra izay ilaina hampidirana anaty vava hahavelona ny olombelona aloha rehefa afapo ny kibo rehefa afapo ny vava mihinana na fambolena io na fiompiana io satria atreto aloha mbola tsy nisy zavatra hafa azo nohanina ka nahavelona ny olombelona mihitsy hitany manam-pahaizana mandainga tompoka ireny milaza hoe vary vita amin'ny plastika ireny tsy misy an'izany fa aza manaiky ampiasaon'ny olona ianareo tsy vadika ho azo hanina na oviana mihitsy ny plastika na hisy teknisiana na hisy manam-pahaizana be ohatrin'inona de ohatrin'inona ka hoe indreto misy plastika de avadika de lasa hanina azo hohanina azo atao vary tsia tsy misy zany zavatra tsy misy zany fa aza mbola aza manaiky ampiasaon'ny olona ianareo ary aza manaiky ampiasaon'ny olona ny Facebook io ianareo ka hoe misy olona manao montage ao de jereo hitanao ty tena plastika mihitsy io ka efa nohaninao nga izy io sara eny no hitanao fa ny plastika raha ireny tavoangy plastika le hitantsika ireny dia madinidinika ohatran'ny voambary mihitsy izy io amin'ny ankapobeny fa rehefa tsofina any amin'ilay laboratoire hitsohany azy izy de lasa ireny tavoangy plastika hitantsika ireny ka sao de mba ireny la no hitantsika na hirotsakitsika eo amin'izay resaka fambolena sy fiompiana zay mbola mahalalaka ny sehatra ary io ny tena tokony hifotorana na mamboly ina na mamboly ina na miompy ina na miompy ina fa rehefa zavatra azo ahodina ho sakafo rehefa avy eo de amporisihina daholo tsy eo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana ihany fa na amin'ny sehatra manodidina an'izay
ny fanodinam-bokatra, ny fitadiavana masomboly, ny fikarakarana ny tany, ny masinina isan-karazany ampiasaina amin'ny resaka fambolena. Mampalahelo anie mahita ny letsia an'izao taolagnaro Fort Dauphin izao arina fotsiny isy ataony. Tsy misy tongany ange ny akabeazan'ireo exportateur ireo fa toa ohatran'ny ato atsinana Madagasikara ato ny tena misy letsia ondrana makany ivelany. Kanefa tena maro tsy miakatra ny ilazako. Mila mandalo an'ny any ndray raha ny qualité-ny anao kabary momba letsia indray dia mba hoe roplanina letondralezy ohatra. Tena marina mafy. Ny huître ohatra zao anisan'ny tena tsara ny huître le Fort Dauphin. Fa rehefa tonga eto Antananarivo izy na mandeha miadana io na mandeha roplanina lafo izy tonga eto. Ny Fort Dauphin? Nenay zao mividy anankiray dia iny zarain'ny fianakaviana samy maka sotro dia vahina le izy dia mba eny vazovazo aloha zany fa ny Fort Dauphin moa tsara indrindra ny huître ny antsika. Nefa io huître Fort Dauphin ampitaina amin'ny huître ny Cancale any Frantsa andrefana tsara kokoa le atsika. Fa izy lete io ny fiandrareo azy ohatra zay ohatra lalana ihany io. Iny moa zany tsy tsiaritra fotsiny milazako an'iny letsia satria fiarakodia ondrana zao eny hoe any Fort Dauphin ndreo no betsaka mandefa aloha am'izao aloha. Fa raha nataoko ny fampitahana dia ny letsia ny Fort Dauphin no anisan'ny letsia tsara indrindra eto Madagasikara eto. Ary raha ohatra ka te hanarana zany hoe tantely letsia zany isika dia mandehana amin'ny lalana makany manambaro iny 20 kilometatra 20 kilometatra avy eo Fort Dauphin avy eo Taolagnaro dia misy an'izay ao fa rehefa mihinana letsia isika hita fa izy tsy manino rehefa mihinana zay tantely zay tsika io tantely io tena misy fofona letsia mihitsy ary na ny lokony aza manompo maitso ohatran'ireny lokona zavamaniry ireny ny lokon'izay tantely zay dia misy fofona letsia enina misy fofona letsia amin'ilay tantely any Fort Dauphin any amin'ilay karamena misy hoe karamena eo akaikaikin'eo karamena io fividianana ny voandalana raha mandeha fiarakodia azontsika tsaina ve ny fahasimban'ireo manga vokatra amin'ny volana novambra desambra janoary febroary amin'iny faritany mahajanga iny indrindraindrindra amin'ity lalam-pirenena fahaefatra ity ary potsiny tsy hita hoe atao ahoana kanefa harena ireny azo ahodina ireny. Inona ny fianarana tsara ioranana ato amin'ilany andrefany Madagasikara ato ao amin'ilay hoe Analavory dia misy tobi-pampianarana ny olona zay te hanodina sakafo fanamainana sakafo. Atao te hanamaina ilay zany afaka mandeha makany atao ohatra ka hoe manamaina manga manamaina hatramina tongolo ange amaina izy le rony dia ao daholo ny fampianarana zay rehetrarehetra zay. Ny fampianarana tsy voatery ho diplôma akory no tadiavinao. Rehefa vita ny fianaranao aza dia le hanenjika diplôma hameno posy fa ny fiainana dia atreho satria hiaina no tena ilanantsika olombelona eto ambonin'ity tany ity. Hanabe voho ny tany hanampy isa ary handeha hitarika ny taranaka mba ho tonga ao anatin'izay fanabeazam-bohony tany zay no antony ilanantsika eto ambonin'ity tany ity. Ka noho izany atreho ny fiainana fa aza dia mirona makany amin'ny fianarana loatra, fianarana foana, fianarana mihitsy. Dia misy olona zay fantatro fa dia nilona tao anatin'izay fianarana zay ary vehivavy ny akabeazan'izy ireny ananana eny zao diplôma zao manampahaizana eny zany olona zany fa tsy nirona tany amin'ny resaka fitiavana mihitsy izy eny nananam-pitiavana ihany izy niara-niaraka tamina lehilahy teny tsy izy fa ry zareo reny satria fantako ny akabeazan'ireny vehivavy reny tsy niaina an'izay fiainan'izay izy misy ny sasany niteraka misy ny sasany tena tsy niteraka mihitsy ary dia tsy nanambady mihitsy ary dia tsy nanan'izay fitiavana izay mety nanam-pitiavana ihany izy zany fa io fianarana io raha vao miresaka zavatra anankiray ianao vatany io non scientifique io zavamaniry io vatany ny élément constitutif an'io sol io vatany Madagasikariensis daholo ty zavatra rehetrarehetra tika noho izany misy ny olona tena farany zay manampahaizana indrindra mahay raha vao miresaka ekonomia anao olana anao ekonomia dia anana ny fiainana sy farany zay ambony io fa izy tsy manambady izy tsy mananjanaka. Raha vao miresaka momba ny politika ianao ka miresaka momba ny politika nasionala na internasionala dia fatany io fa izy tsy manambady izy tsy mananjanaka. Rehefa miresaka zavatra anankiray dia haino teknika io safidim-piainana moa le izy io ary matsapa fahafinaretana sy hafaliana izy ao anatin'le izy zay satria izao tontolo izao tsy maintsy mba nisy olona ohatr'izay koa fa misy indray sasany indray kosa nambady fotsiny ny ataony fa tsy mamokatra tsy manao ininona raha vao miteraka izy dia lasa izy mandeha avelony le vehivavy mpivoaka hitondra le zaza hitaizan'le zaza fiainana tolo zany za moa eo atenatenany zava-misy ao amin'ny fiainana zay rehetrarehetra zay ny tiako tenena dia zao ilaina ny fianarana ary tokony hianatra ary tokony tonga dia hisehatra eo amin'ny lafim-pihariana daholo rehefa avy mianatra tsy voatery hanana diplôma be fa bakany dia efa afaka hoentina mianatra
afaka hoentina miatrika ny fiainany tsy voatery hanana diplôma be de hoany amin'ny doctorat daholo sika rehetrarehetra fa misy aza ne firenena sasany vao afaka BPC ianao ary zay no nahatonga an'ilay resaka teto tamin'ny ray taona efa elaela zay taona zay ngamba 3-4 taona teo eo no resahana fa hoe tokony tsy voatery handeha hanohy fianarana daholo ny olona rehetrarehetra arakaraka ny fahafahany manohy fa azo asiana mihitsy ny CP spécialisé amina zavatra anankiray ohatra hoe manana CP vary ianao ohatra de vary no spécialité anao rehetrarehetra mihitsy fa any Ambatondrazaka no misy an'io CP vary io manana CP tourisme ianao fa de resaka fizahantany no tena anisany ironanao amin'io CP anao azo hitarana zany makao BPC de ho an'ny ao Anosy be ho an'ny ao Fort-Dauphin ho an'ny ao Sainte Marie io CP na BPC fizahantany io de azo atao ohatrohatr'izay foana hatrany amin'ny baka zay nananao hatrany amin'ny licence zay nananao madinga fiarahamonina moa zay Ambanipaolo Rapary izy io de tena dinihana hoe rehefa nandehandeha teny amin'ny fiarahamonina teny ny olona manampiniavana ranganao zavatra tena mbola betsaka sady mazoto amin'ny eritreretina rehetra fa misy zavatra ihany aloha ao ambadika mety mahasahirana an'le olona tsy hahatongavany makany ohatra hoe le mpivarotra an'le veromanitra teo mambolina lery fa tsy mety maniry le izy fa tsy maintsy miantoka de zay resaka zay lakile moa zany tsy any amin'ny olona rehetra moa fa misy tompona lakile koa zany ohatra hoe ny resaka fanjakana ny resaka mpanambola ny resaka teknisianina hafa le mitatana le sy ny la minitra 7 seconde le izy zany raha ohatra ka hoe zay andeha hivarotra veromanitra zay ohatra ny anankiray azo ny atao no mividy veromanitra de amidina fa ny tena tsara kokoa mamboly veromanitra izy de zay vao mivarotra an'iny veromanitra iny amin'ny fomba maniry be ao mirongatra be mihitsy ao an'izay te hivarotra de ohatra hoe raha ohatra ka anao zay veromanitra zay izy ny tsara kokoa de mamboly izy de noho zany tsy maintsy mianatra ny teknika rehetra koa izy zany momba ny fambolena ny veromanitra tsy voatery olay veromanitra mahaveromanitra azy fa hatramin'ny tany fambolena azy ohatrohatry ny ahoana hatramin'ny zanaka veromanitra aiza ny maka aiza ny tena tsara kokoa izy amin'ny veromanitra manimanitra kokoa ahoana ndray ny fomba hivarotana azy rehefa avy eo amidy ho ranona veromanitra ho atao dité ve le izy sa anaovana huile essentielle ndray de amidy atao karazana menaka fanorana ohatra misy be deabe ny azo anodonana zavatra anankiray rehefa hitanao ny fomba fikarakarana azy fambolena azy manomboka fambolena ka hatrany amin'ny fanodonana azy amin'izay fomba eritreretanao azy zany rehetrarehetra zany de ilazako hoe azo atao de azo atao tsara miditra amin'ny CAP arena rehetrarehetra ny fizahantany be de be ny mbola azo ranana amin'io ny hôtellerie ny restauration hoe ny fanamboaran-dalana etsetsetsetsa de aleo le asitsika Big respect to one Jean-Freddy Junior. Yeah. Ouais, misy fihenam-bidy ny Orange Money ie hatramin'ny 300 isan-jato eny tokoa miaraka amin'ny Orange Money miaina ny frais mahazo tombony kokoa rehefa misintona vola manatona ny ray amin'ireo cash point 10 000 réal akaiky anao. Orange Money tena mora kosa wa Orange Money. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Valérie Nati, rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao, fa nahazo kiraro, akanjo, ary fitaovana vaovao, ka mazoto ery andeha hianatra. Nahazo kiraro vaovao indray Nati izany hitanao hoe inona avy ny vaovao eny amin'ny Nati eny? Vaovao daholo ireny, afa-tsy ireo cahier gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana. Cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Word Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec Word Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Allô, mbala tsara mama. Ela zany zanako. Za io andefa volanareo. Alefa mitapitapy send mandeha amin'ny Orange Money-ko. Amizay za mahazo 21 000 ariary. Mitapitapy send? Ya, zaho tapitapy send. Merci zanako. Ilazao reo akaiky anao. Andefa vola amin'ny alalan'ny tapitapy send miaraka amin'ny code promo Orange 5. Ok mama. Orange. Zay ary le feo revoalohany rehefa andendeha.
vita somatsara ny plaina atao tao Michel efa samy tsindrin-doniry ty fiarahanty mihitsy ilay nandrasana efa pare daholo lasy zao e ho an'ny Michel ny dia rehetra dia tokony afinaritra avokoa solika tsara kalitao amin'ny fatrany tena marina ny fitomboan'izany manatona ny tompotsoloka Shell akaiky anao dia foany solika tsara fatra dia akafiziny dianao Shell no azo antoka. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Jumbo Siscar miady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny fomba ahoana manolotra vokatra PPN karazany 3 amin'ny vidiny mirary sahany mihitsy fiaina biby amin'ny vokatra PPN karazany 3 vokatra voafantin'ny Jumbo Siscar iadina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana adidinay iarova ny fahefa amin'ny vidina ireo mpanjifa kojifao ary manoka ny voalohany ka hatramin'ny faraiky amin'ny 3 aogositra any amin'ny magazay Jumbo Siscar manerana ny nosy tsy dio ny page Facebook ahitanao ny listy ireo vokatra. Score, bienvenue chez vous. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale en master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, pays de change. Tsy mety afapona manana olana amin'ny batery ve ianao? Itel P38 no vahaolana. Chargé au 10 minutes dia ampiasao mandritra ny adiny 3. Efa plein écran 6.8 pouces, water drop sady efa HD+. Ny mémoire interne efa 64 GB zao, ny réseau efa 4G, ny batterie moa dia efa amin'ilay nahafantaranao an'ny Itel hatramin'izay 6000 mAh. Koa aza tarary fa tongava eny amin'ireo revendeur Itel akaiky anao fa hisy fanomezana manokana ho an'ireo rehetra mividy Itel P38. Itel, enjoy better life. Amin'ny ty fidirany mpianatra ty, Bic dia manome fahafa-po anao hatrany mividiana paquet crayon de couleur Bic Kids Saray miaraka amin'ny paquet feutre Bic Kids Visaray dia azo stylo Bic te ianao. Izany dia ho hitanao eny amin'ny pavillon Analakely numéro 757, 758, 772, 777, 778, 782, 783, 798, 800, 806. Fitaovana tsara kalitao sy maharitra. Azo misalasala miaraka amin'ny Bic. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Merich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nosbe. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ny Blessing Group dia manolotra ho anao tsena be 17e édition enolohan'ny Garany Soara ny 24-27 ho avy zao. Sady tsena be spécial rentrée no ahitana ihany koa ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Ao koa ireo nouveauté sy ny tendance rehetra amidy amin'ny vidiny mora be. Tsy adino koa ireo promotion sy ny liquidation. Ny Alarobia 24 hatramin'ny Sabotsy 27 zany fotoanantsika eo anolohan'ny Garany Soara no Analakely. Tongava maro fa tsy misy vidividira. Partenaire Espace Sanfal Bypass, The Blessing. Partenaire média RDJ. Orange Madagascar manolotra anao kilonga amin'ny Canette Bay. Andiany fa efatra amin'ny fifananana chip Canette Bay ho an'ny ankizy latsaky ny 17 taona. Ny lalao dia totsaina eo an-tanimbary n'Andriana Mahamasina ny 9 7 8 aogositra 20 sy 20. Isy fandraisana anjara an'ireo tanora avy amin'ny faritra toa ny Itasy, Vakinakaratra, Otimatsiatra, Atsinanana, Boeny, Atsimo Andrefana ary Analamanga. Kilonga amin'ny Canette Bay. Tongava manohana ny talentan'ny tanorantsika. Orange. Tsy misy ny tonga lafatra, saingy izany no mampiavaka antsika.
asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokariny Aigle d'Or sy ilay styliste fantadazy Tatel Air. Tongavy any amin'ny magazay asehoy ny mampiavaka anao. Sahy mirehare, misy ho an'ny lahy sy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra zato isan-jato sy vita malagasy zato isan-jato hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika. Imaginez des ingrédients pleins de saveurs, une crème onctueuse et du bon lait frais d'un sirabé. Le tout sublimé par nos chefs avec la recette unique d'un yaourt doublement crémeux au parfum pâtissier. Maintenant, plongez votre cuillère dans ce crémeux inégalable et dégustez. Ce sont les yaourts double crème de Socolé, les yaourts des vrais gourmets avec les parfums vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. C'est si facile de satisfaire les papilles les plus exigeantes. Savourez les yaourts double crème Socolé pour des moments doublement gourmands. Fidiran'ny mpianatra Pifalina miaraka amin'ny Société Générale Madagascar ny 12 aogositra ka hatramin'ny 12 oktobra izao araraoty ny tolotra fampindramam-bola soafeny ary mandray sanjara avy hatrany amin'ireo fisariana tombola izay mety azahoanao 2 tapitrisa ariary be izao. Ie, 2 tapitrisa ariary. Koa aza miandry ny fidiran'ny mpianatra manatona ny masivo akaiky anao indrindra dia izao. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Menay karaiso ny fiovana Baobab plus no anome anao izany. Baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatray. Smartphone natolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao. Tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao. Ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro. Antsoa larana 034 11 373 39. Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Fotoana izao ijerena Novegas ao am-boky Canal Plus. Am'valo zao aozy Cyril dia samy miandro vaovao daholo izy kely. Talata 13 aogositra 2024 tonga somatsara indray atao amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Pejy fampianarana no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Raha fehezina dia manodidina ny 27 faingo raika amin'ny 70 isan-jato ny tapahafahana baccalauréat teto Madagasikara tamin'ity taom-pianarana ity raha ny atotanisa nomeny ministera ny fampianarana ambony. Raha ity taremarika ity no jerena ho iatrany ireto farany dia nahitana fienana izany tapahafahana baccalauréat izany mita tamin'ny taon-dasa hatrany. Fa ijanona manodidina an'izay fampianarana ambony izay ihany itsika fa mahakasika indrindra ny resaka fitokonana ny mpianatra. Raha lanonana ara-panatanjahantena no saika ataon'ny mpiasam-panjakana izay any Toliary any amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ilay dingana famarana ny AZF dia tsy izay no ny zava-niseho satria dia nakaton'ny mpianatra ao amin'ny oniversiten'ny Toliary ny lalana sy ny vavahady miditra rehetra ao amin'izany kanja fanaovana fanatanjahantena ao Toliary izany ary tsy vita ny nakaton'izy ireo tsotra fotsiny fa nosodena mihitsy ny vavahady amin'izany. Zany rehetra izany moa dia mitaky ny vatsim-pianaran'izy ireo ary nararotin'izy ireo zao fandalovan'ireo mpitondra fanjakana ambony sy minisitra any an-toerana hitakiana ny tombotsoan'ny mpianatra. Tontolon'ny toe-karena fa maro ny tombotsoa ho azon'ny Madagasikara amin'izao fiarahantsika miasa sy ahafahantsika manondrana vokatra any amin'ny tany vondrana Eropeana izao. Isan'ireo firenena 10 misitraka izany fifanaraha-piara-miasa ara-toe-karena izany i Madagasikara hoy ny tale generaly talian'ny varitra ivelany azafady Ramatoa Sadia Razafy Mandimby. Eo amin'ny pejiny sosialy fakotra ny komini Tsiombe sy Amboasary Atsimo dia misitraka ny vatsinankonana ihany koa i Beraketa izay manodidina hatrany amin'ny 450 no misitraka an'ity vatsinankonana ity ka miparitaka amin'ny fokontany misa 520. Isan'ny distrika vaovao ao amin'ny faritra Atsimo andrefana misitraka izany vatsinankonana izany i Beraketa izay ao anatin'ny isan'ny fokontany azafady misitraka
betsaka izany vatsanankonan'izany iperakenta zay ao anatin'ny distrika ny Sakaramo no ahitana anazy izay mitetika savatsininy fidy hatrany izy ity ary ny Banque mondiale no manatanteraka sy mamatsy ny vola amin'izany. Pejin'ny kolontsaina nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny hetsika ara-javakanto goavana Makoatoro 2020 sy 2020 andiany voalohany teo tanterahana ny 30 oktobra ity etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina etsy Mamasina etsy no anaovana izany se goavana izany. Chaîne Sitinaise miaraka amin'ireo mpanakanto goavana fanta-daza eto Madagasikara no anatanteraka ity Makoatoro andiany voalohany ity izay miara-miasa ofisialy moa dia ny Telma Madagasikara isan'ny miara-miasa amin'izany ihany koa ny Jay Audio. Tontolon'ny fanatanjahantena dia nazava ny tenin'ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara Rakotondrabe Romial fa dia any Cameroun no itatavan'izy ireo ny tapakila avy hatrany andehanany ho any Algérie amin'ny volana janoary ho avy izao amin'ny dingana famarana ny Nissan. Nambarany mazava fa any no tena isy ny lalao fa karazany efa fanamafisana no tanterahana etsy Mamasina ho hatrany ireo nandritra ny tafafohy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety taorian'ny lalao ny alahady teo fa tetsakilan'izay dia mitovy ihany koa ny etaetan'ny mpanazatra miantso ny mba isina kianja mitovy amin'ny bozaka Mamasina ny mpanazatra ny CFFA Tity Rasoanaivo manoloana ny tsy mbola fafana miatrika fananjara-tena na fitsapana sy fizarana amin'ny kianja ben'ny Mamasina dia nazava ny fangatahany aleo mba isy kianja mitovy amin'ny bozaka Mamasina io izy mba ahafahany rehetra mizatra fa tsy amin'ny andro sy fotoanan'ny lalao vao hitsapa ny kianjan'ny Mamasina izay lasa mitovy amin'ireo vahiny mpifanandrana amin'ny tena ihany. Ateo indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity tompoko lahy sy tompoko vavy isorako manokana Yantsa Vitus teo amin'ny tantsorika teknika Bandiaka Marandrela Pousse no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra manasa antsika hatrany handrotsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra dia samy ho tahin'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Salama raiky. Vaovao anisan'ny songadina teo ny AGF zay natao tany Toliara mbola any moa izy hatramin'izao zay misy grevy mpianatra zay sodendry lerony ny vavahady fidirana comme de terrain toerana zany eo tsy fantatry sa moa zavatra mety isy koa ny mitondra masina mitondra mahafinaritra zany le tsy mahafinaritra hoe fa nanaraha ohatra le mpianatra zany hitany any daholo ny tompon'andraikitra rehetra any ny prime ministre lehibe ataonay ty ozy izy dia nataony le mpianatra foana efa samy nandalo tamin'io any ohatra le tenenako foana zanako hoe zay koa ny mba zazakely taloha efa tsy de misy komilay nareo hoe fotonga de olon-dehibe ohatry zao zay efa samy nandalo tamin'io daholo le zavatra mitranga moa zany le ankizy mpianatra araka izany tenenina afaka baka ampôsy rehetra ireo efa lehibe nareo dia mazava ho azy fa miatrika ny olana tahaka an'izany eo koa nareo tompon'andraikitra na tompon'andraiky fanjakana ny aman-dreny sy sisa efa lehibe koa nareo reo fa rehefa mitranga ny zavatra ohatra n'izao zany sarotra be le mifanipy baolina am'le izy ny diso io manko mpanao sodirany ray zao no olano mahazo niezaka ihany efa voasambotra ilay tokona poste sodira niezaka ihany aho maly ny mikaroka ny larana findain'ny filohan'ny université ny Toliara hazo soamatsara ihany nantsona moa fa dia natsotra fotsiny valiten'ny filoha hoe mbola mitady vahaolana fa tsy maintsy voavaha ny olana mahakasika an'izay zay ihany tena efa betsaka ny votivorona akatso frama ny resaka mitsara baka sy ny sisy ohatra ny jiramaso zao ohatra ny manomboka metimety firesaka ihany aloha le izy zany satria ny fanazavana zany efa mitady ho azoko le izy ahoana tsara ihany na miteny hoe enjana be mihitsy ny resaka budget ny vola tena mbola hogaronina tsiaroa zay zany mety kokoa na miteny hoe fandraharahana mihitsy le olana am'le fizarana resaka bourse resaka vatsim-pianarana sy ny sisa satria le volany kely tokoa anio rehefa tena jerena le budget de le izy rehefa aveo tsinona zao mitranga eo Toliara io mety misy vahaolana ihany io rehefa aveo dia naninona no miandry ny akoho efa tampatongotra foana zay vao
vo miteny hoe alitaovy lavitra ny biby. Ny zavatra manitikitika saiko hatramin'izay a efa mampolo taona ny vitsivitsy mihitsy zay hoe inona foana no olana miseho amin'ity resaka bourse ity. Tsy vao izao io olana io. Inona ny tena anton'ilay olana amin'ny fahatongavan'ilay bourse any am-paosin'ny ankizy mpianatra. Tao anatin'izay fitondram-panjakana izay ve? Tao anatin'izay fitondram-panjakana maromaro mifanesy zay ve? Dia tsy efa mba nisy teknisiana nahita tao hoe ato le miseho io olana io. Dia ato no vahaolana entina aroso mba hialana amin'izay olana zay. Fa raha manamarika sika dia resaka grevina mpianatra no bourse foana no ny hiatombohan'ny krizy ara-politika eto amin'ity Madagasikara ity. Tsy maintsy eo ny krizy ara-politika, eo ny krizy ara-bourse, eo ny krizy ara-piarahamonina hafa zay ararotan'ny mpianatra ihany koa ny fisiany zay zavatra zay. Fa io nanomboka tamin'ny fahatsiarovako tena, na tsiaro tena moako nanomboka tamin'ny 1.7 teo nanomboka tamin'ny 1.7 teo a, dia resaka bourse teny Ankatso teny no anisan'ny atombohan'izay olana zay. Dia nisy foana io enoko eritrereto koa fa toa ohatran'ny isan'izay tany amin'ny taona 70 tany ho any hono toa ohatran'ny isan'ny olana tao amin'ny mpianatra foana koa le izy, resaka bourse foana koa ny fiatombohany. Karazana bourse ny 70 nakany amin'ny 72 satria ny mpianatra ohatra hoe mpianatra médecine dia nisy ohatran'ny tombo siala zay le izy. Nisy tombo siala zay le izy satria nisy ny mpianatra teny Ankatso, nisy ny mpianatra teny Bevelatana ohatrohatr'izay. Nanombonomboka teo amin'ny 70 teo no nanomboka niotrika ny afony fatapera. Dia inona tsy hitadiavana hoe tsy fantatry ny teknisianina ao ministera ny finance ve? Ndraikitry ny croasy ny efa nisy fotoana sens comptable sy ministera finance efa nisy fotoana tena ny afampiantsoana tamitra zareo répétiny fotony asevy miakatra eto indray ny responsable ny université sy ny ministera ny finance. Efa nisy fotoana ny fampidiana hevitra tamitra zareo mihitsy mahakasika ny resaka vatsim-pianarana io tsy teneniko le toerana tamin'izay tena nisy mihitsy fifandraisan-data fifanazavana natao tamin'izy ireo ahoana marina mahakasika an'ity vatsim-pianaran'ny mpianatra ity fa maninona ity tena mampalahelo manko volana lasa zay anatra amin'izao na hatramin'ny grevy votovorona sisisa maro loatra ny opinion ny olona tsotra indrindra ao anatin'ny resaka Facebook sy ny firesahana amin'ny radio mametsiny ny mpianatra. Ny mpianatra le rehetra efa avy mpianatra izay dia mahatsapa palapenina mihitsy hoe eny amin'ny fa misy ny atao hoe mpianatra mety manararoatra ny situation tamin'ny fotoanan'ireny le hoe sakafo manta sisisy reny kanefa zao zay ny tenenina aminareo baka amin'ny paosy rehetra reo lasa manjary misy argument aperaka hoe ka eny amin'ny université misy tsy mpianatra manipulé an'izao sy zao mbola tsy étudiant lay san'izany mato manipulable. Mbola tany anivon'ny collège tamin'izany tany amin'ny taona faraparan'ny taona 20 lohandohan'ny taona 20 dia ireo zokovavy efa mpianatra teny Ankatso zay niara-nianatra tamin'ny Andriamasinoro moa dia ny zavatra misy dia dia mahita tamin'izany fotoana andro zany mbola misy volo izy mbola misy volo izy zay ihany moa taloha fa misy hatramin'ny fizarana hena ny teny Ankatso teny nisy fizarana sakafo 5 fizarana le izy. Zahako tamin'ny nanomboka nianatra teny amin'ny université 1984 année scolaire 83-84 dia mbola ny sakafo masaka nalaina tamin'ny Ravier nentina amin'ny latabatra mbola sakafo tao amin'ny restaurant faraparany 5 Ankatso 2 io rehefa avy eo amin'izay niaina ny fivadian'ny sakafo masaka ho sakafo manta, niaina ny trafikana sakafo manta teny Ankatso, milahatra vao maraina ny mofo-dipaina sy ny hena sy ny régime dia misy le miakatra eo amin'le lavarangany le préfet manao loka fotsiny vary fotsiny. Za mbola niaina ny mpandondoam-baravarana eny Ankatso 2 misy vary veo misy mofo eo namidy ny vary sy ny hena sy ny mofo satria ny vola azo amin'iny azahoana mofo gasy moramora kokoa hoanina. Nenay dia isa maraina dia maka mofo miisa 20 isan'andro dia mahazo mofo 20 aho satria tsy maka ny mofo malaina ifoha amin'ny 3 maraina ny akabeazan'ny namana ka rehefa azoko dia alaiko ny kartany ilaharako amin'ny 3 ora maraina ny antony miaro afetsena kely ihany sady miazakazaka
mikrosy manao fanatanjahantena no mianatra lesona ary amin'ny resto satria hoaniny moka ao a miaraka body fotsy zay entina ny azakazaka voamaraina de sady mianatra lesona ao misy jiro mazava somatsara ao a de alahatra ny karta ambenany eo fa raha voalozanao eo ko de tonga de songonandralahy misy zay bandy antsoina hoe sakabe zay mahatadidy sakabe daholo angamba ny bandy rehetrarehetra fa indro ilay mpanatitra mofo avy any amina gony izy avy any isakabe miaraka amina lame tonga de tatany ilay gony de angalany le ry tao izany korotana rehetrarehetra izany miaraka tamin'ny fizarana ny hena masaka sy ny vary masaka zay sotro sy fourchette no entiko mandeha mianatra eny Ekatso rehefa miverina avy eny Ekatso mirava amin'ny atoandro na mirava amin'ny hariva andeha hihinakanina atsy amin'ny resto mihinam-bary de mandeha mody rehefa avy eo satria ny vary sy ny laoka de zaraina tao misy vilany ngeda be efa hitanay zany latsahany voalavo tao le izy de arina fotsiny le voalavo efa avy eo fa de hoanina le laoka tsy asehonay le izy fa vitanay ihany izy nandalovan'ny fanampianan'ny mpianatra sy ny resaka bourse sy ny resaka fikarakarana ny resaka université sy ny teny amin'ny campus n'Ankatso zay zany tsara ekarana tele mandritra ny 420 ora koa zany andinihana hoe fa inona ny tranga teo tenantenany teo tadidiko tsara ny grève tamin'ny Fish Rose niakatra de ny Akatso ny miaramila tam'izany raha samby zavo Cyril sy ny sisa le mitarika an'le grève sy ny sisa mbola misy resaka politika ny 72 tavela mbola misy any hoe iza no mitarika ny grève eny Akatso fa mbola filinana zay rehefa zany de rehefa nitoy zay am'izay nitomito de inona ary ty mitranga zao ty rehefa nitoy zay olana teo amin'ny resaka vary sy loka masaka zay de ny fanarahana ray fa andao atao vary sy loka manta izy ty de zaraina manta vo maika ny tombo avy roa eny ny trafika satria tonga teny fantatra mihitsy amin'iny ato madiniky amin'ny 67 iny to ny henany resto ireny amidy any ampivarokena lizy nenay moa ny mofo de namidy teny to madinika teny rabaina zay pakazy zay noko fa mety mbola any angamba izy na mety efa tsy antsony izy fa tsy manino zany de ariary folo vidiny mofo anankiray mba fantatra fa mbola tam'izany mbola 20 ariary 70 ariary ny frais ny bus antafita ary de mahavita mandroso miverina ny ariary zato zay azoko isan'andro tam'izany fotoana izany satria amidiko ny mofoko ny 10 hoaniko nanoka tam 20 na teto Antananarivo voalohany fa ny avy eo lasa 70 le izy lasa 90 niakatra 20 de lasa ariary zato teo moa zany de tsy tadidiko tsy mitahoana zay nanomboka ny taxi papamba 10 zay rehetrarehetra eo ambany eo tarenlerankananao taxi papamba voalohany fa tsy le rive lasa unique tsy le rive tsy 1000 vazaha nanomboka azy io voalohany lasa unique ty am'izao io le ry tolany 4 familial miainga avy amin'ny 67 nakeny amin'ny Girard zay nahitako ny papango voalohany nahitako tsy fantako zay tany ambadika tany teo Akatso nisy voatsa hoa de zay tsy fantako zay tany Akatso zay vaky minibus de fieritreretako zany eritreretiko hoe 1000 vazaha no anisany fibatasy ny fibahoaka moa zay tam'izany fibata zany efa tsy tratratratranay intsony efa antafita tamin'ny andronay fa vaovao hafa ity dia gaga koa io maraina fa zaho koa zany tao anatin'ny tapa-bolana zay vao mba afaka nanaraka filazam-baovao indrindra moa fa ny avy any ivelany zay anisan'ny mahaliana de ny adiny Ukraine sy Russie io de gaga fa kay ve manafika ny Crimée i Russie am'izao fotoana i Ukraine am'izao fotoana zao i Crimée zay azony Russie tamin'ny Ukraine tamin'ny 420 teo tao anatina ohatrany karazana référendum motramotraka zay fa nitaditady hiala tamin'ny Ukraine mihitsy ny vahoaka Crimée hoe zahay ene ka Russe zahay fa tsy Ukrainiany fotoana zareo fa napakatra ny saina Russe mihitsy de aveo ny fandiririra teo nisy kiromborombo teo mihitsy le izy de nasaina nanao tsy fantako saritsarina fitsapakevim-bahoaka ny tao a Crimée de nifanaraka zareo fa zahay de manomboka zao de Rosiana de lasa ny Russie moramora ho azy tsy de nisy raha mandrika be loatra i Crimée tam'izay fotoana zay zao maheno ao anaty zao ady zao manafika ny Crimée amina daroka bomba i Ukraine zay manambara mihitsy ny filoha Zelensky hoe itsika de tsy hanajanona n'io daroka bomba io mandra-piveriny Crimée amitsika Ukrainianina eo am'izay zany tena matanjaka be zany zao am'izao fotoana zao i Ukraine ary de fieritreretako tsy ho tapitra mihitsy ity guerre ity satria lasa me mahazo aina i Ukraine am'izao fotoana zao 7 nisan'ny miaramila maty hoy ny filoha Zelensky ary hankalazan'ny fahaleovan-tena zareo rapitso fa raiky amin'ny 30 taona fahaleovan-tena ohatrany efa mivoana tamin'le olana tena napisiny ady teo amin'ny rotota ny firenena rotota le zava-misy am'izao fotoana zao tany am-boalohany fa naizara efa lasa very tsy maharaka an'le izy tsony eo anelany hoe inona hatramin'izao inona marina le tena mbola
mampifandiso andaleroany ao anatin'le izy tanteraka tsy siny maromaritra iraisana mihitsy zany. Le antony le ady moa zany aloha hatrany am-boalohany de manahy Russie fa hataony tandrefana famaharana, hataony karazana mandatehezana mihitsy front moa mandatehezana amin'ny teny malagasy i Ukraine mba hitodihana makany antsinanana any ametrahany fitaovam-piadiany ka izay no mahatonga ny zareo manambatamba ny Ukraine mba hiteny amin'ny masoza tontolo zao hoe zahay ranga ampidiro OTAN. Tsy maninona ary fa ampidirina OTAN ianareo na ny dinany Atlantika zany fikambanan'ireo tandrefana rehetra izay hiatrika ny tatsinanana zay ny pacte de Varsovie moa efa nanjavona tanteraka raha teo de tsisy afa-tsy Russie sisy tavela no hiatrika an'ireto tandrefana ireto de izay koa no mahatonga ny zao tontolo zao hafa izay hanoanoana ny Russie hoe mba sina mba adivany kosa le tandrefany ary am'izao fotoana zao de fantatra fa me mahazo aina ny rubla na ny vola rusiana mitaha amin'ny vola hafa satria manangana karazana tsenam-barotra hafa koa zareo tatsinanana am'izao fotoana zao hiatrehana an'ireto tandrefan'ireto na de mbola tsy resy aza moa ny dollara fa de mbola eo zala nanderoara memidina fa io zany taxe dirham nentina avy any Ethiopia fa euro nentina latsaka be ka ny dirham mivombonika fa zany hoe natakalo tao Maurice fa fantanina miperaka aloha zany roupie tany Maurice mbola eny ambony anaty valizy ny entanay de mbola misy anaty valizy eny tsy eny an-danitra izy akory fa miainga avy any satria nalalaka be ny fitondrana de nisy nampitondra ao ny namina Kristina zay aiko Kristina ny fantanina mipetraka anankiray de ity misy olona miresaka amiko moa zany momba ny hoe nakany Dubai za ity miteny le olona be de be ny matériaux avy eto Madagasikara nentiny Dubai nandeha nanamboatra zavatra tany be de be ny volamena avy eto Madagasikara no entiny Dubai nanamboatra zavatra tany ny andevitra de izao zako ny teny demandeur le Dubai misy vola izy tsy hay zay fomba nanaovan'ny influence io de faso amaroty sy ny sisa fa mety azo ekeny zay zavatra zay resaka zany ka mandeha misy commerce tsotra io avy eo atreo fa ny zavatra ty le banteneny any ambadika be de be ho hitatsika io ihany fa de asitsika miakatra eto le olona ny akoatr'izay i Brentford nandresy Manchester efatra 0 avy eo Manchester nandresy Liverpool Manchester iza Manchester United izy ty moa zany rehefa Manchester United de Manchester fa rehefa Manchester City de City satria resy Manchester United Liverpool omaly nefa ny ary Manchester United resy eo milarana fahadimy kosa zao na misy ny Barça am'izao fotoana zao ary de anisany nafinaritra Lewandowski na 2 buts tam'le farany teo izy tena anisany bola mahafinaritra mihitsy fa naizanatsany ary manomboka ame miverina mahazo aina ny Serie A koa zany zay mijery se akoatra moa le lasany Juventus tapaka mitsapozina teo iny milika nga tsy alefan'le télé loatra de ohatrany fahita lavitra chaîne sport anankiray zay moa za mpijery an'izy iny bin mialatsiny tena zay vao hitanao raha ty ela be masay mahatonga na mahita Serie A lasa za koa zany isa makafify Serie A ihany mahafinaritra foana moa rehefa manaraka an'ireny karazana fanatanjahantena sy ny karazam-baovao amin'ny ankapobeny reny zay anisany nalahilovako ny tenako mihitsy satria tao anatin'ny ray volana angamba za zay tsy nahara-baovao loatra intsony na vaovao inona na télé io tena nagasy na vazary na io télé io zara fajereko Luciano ty kopakopatanak zay avoakanareo anatin'ny Facebook any mba hitako tompoko ka de amin'ny fotoana manaraka de ho tantaraiko eto indray lay antsina hoe parc national na Karafantsika Karafantsika misy zavatra ho jerena ihany koa zay amporisihana atsika rehetra mpizaha tany zay mpanao vakansy any Mahajanga mba hijanona kely mba ho tsara ambony izy io satria efa Karafantsy anarany mihitsy ka anarany mihitsy le Karafantsy ho avy am'izay zany resaka fotoana ny fahamaizan'ny tanety tamin'ny herintaona lakolosy mafy de mafy satria indromay Karafantsika de hitatsika eo indray voay efa mitaraina ny mpamboly fariry Safiditsika yaourta chocolé la yaourta antokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe savidio ny yaourta chocolé pêche passion tsiro miavaka anaty yaourta ray chocolé ny tsiro tena izy
Vaovao be, Gino ST misy gaz, manala etaety vita amin'ny dité natoraly. Andramo fa sady tsiro-paiso tsara be a. 13 ny tavoahangy 5 centilitatra ary 530 monja ny tavoahangy 5 centilitatra. Motule 2 temps Blue, menaka vaovao vokarin'ny Motule, natokana ho an'ireo scooter sy moto 2 temps, mikojo, mampateza ary mampatanjaka ny motera. Motule 2 temps Blue, azonao jifaina amin'ny vidiny 18 000 ariary ny 2 litatra. Motule 2 temps Blue, hitanao eny amin'ny dizaine auto Ankorondrano sy dizaine auto Behoririka ary eny amin'ireo mpivarotra menaka Motule rehetra. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahay zava-baovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny foniny, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Word Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec Word Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Allô, mbala tsara mama. Ela zany zanako. Za io andefa volanareo. Alefa mitapitapy sand mandeha amin'ny Orange Money-ko. Amizay za mahazo 21 000 ariary. Mitapitapy sand? Ya, zaho tapitapy sand. Merci zanako. Ilazao ireo akaiky anao. Andefa vola amin'ny alalan'ny tapitapy sand miaraka amin'ny code promo Orange 5. Ok mama. Orange. Zay ary le feo révolohany rehefa andendeha. Vita soma tsara ny plein atao tao Michel, efa samy tsindrin-donery. Ty fiarahan'ity mihitsy ilay nandrasana. Efa pare daholo. Lasy zao e! Ho an'ny Michel, ny dia rehetra dia tokony hafinaritra avokoa. Solika tsara kalitao amin'ny fatrany tena marina ny fitombohan'izany. Manatona ny tombotsolika Shell akaiky anao, jifaony solika tsara fatra dia ankafiziny dianao. Shell no azo antoka. Safiditsika! Yaourt chocolé, ilay yaourt anitokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Safidio ny yaourt chocolé vanille, ilay tsiro tsy tota miela. Chocolé, ny tsiro tena izy. Chez Jumbo Score, on lutte contre l'inflation. Comment? Avec une sélection de 30 produits essentiels à prix remisé. Oui, 30 produits essentiels en promotion pour tout le mois d'août. La sélection anti-inflation Jumbo Score, notre engagement pour défendre votre pouvoir d'achat. À retrouver du 1er au 31 août dans tous vos magasins Jumbo Score. Rendez-vous sur notre page Facebook. La liste vous y attend. Jumbo, je t'aime trop. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, pays de change. Concert VIP avec Zakatina. Ce dimanche 28 août à 15h à l'espace Nambintsou Talatamat. PAF 30 000 ariars. Réservation 40 000 ariars. VIP 50 000 ariars. Concert VIP avec Zakatina. Vente des billets, Super Musique Analake. Infoline 034 03 767 16. Partenaire média RDJ. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Merich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nosbe. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Orange Madagascar manolotra anao kilonga amin'ny kanety be andiany fa efatra amin'ny fifananana tsipo kanety be ho an'ny ankizy latsaky ny 17 taona. Ny lalao dia totsaina eo an-tanimbary Nandriana Mahamasina ny 9 7 8 aogositra 2024 isy fandraisana anjaran'ireo tanora avy amin'ny faritra toa ny Itasy, Vakinankaratra, Otmatsiatra, Atsinanana, Moeny, Atsimo Andrefana ary Analamanga. Kilonga amin'ny kanety be tongava manohana ny talentany tanorantsika. Orange. Tsy misy ny tonga lafatra saingy izany no mampiavaka antsika. Asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao nouveau garni Aigle d'Or sy les stylistes Fantadas Tatel Air. Tongava eny amin'ny magazay asehoy ny mampiavaka anao. Sahim rehare misy ho an'ny lasy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra 100% sy vita malagasy 100% hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Crème mariatra tsara, sirim-boankazo hafakely, ronono velona avy ao Antsirabe, fahaiza-manao chocolat, izany indrindra izany no nahazoana ny yaourt double crème. Mariatra avy roeny amin'ny yaourt rehetra no sady manana tsiro tena miavaka. Andramo anie izany ka yaourt be crème, yaourt double crème man chocolat, ho an'ireo tena mpakafy yaourt, vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. Sotreriny mampifaly na dia ireo sarotiny indrindra azy ankafizo ary. Ho fanampiana ireo mpianatra nahazo baccalauréat sy ireo mbola mitady fianarana ambony ara-dalàna sy mitady asa eo ambany fahiny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ny agence communication publique Mada miaraka amin'ny Mesu Press sy ny Orange Madagascar ary ny orinasa outsourcia Madagascar dia mikarakara salon de l'étudiant et de l'emploi 2024 ao amin'ny Kanjambare Mahamasina ny 2020 hatramin'ny 2020 aogositra manomboka amin'ny 7 ora maraina ho hitanao ao ilay boky carnet d'adresse officiel sy ireo université isan-karazany maro dimanjato ariary ny sarany fidirana kotongava maro. Tia smartphone koa ve ianao? Baobab Plus mety aminao. Baobab Plus misy ilay smartphone azonao aloha tsikelikely ny vidiny. Manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro dia efa mahazo smartphone. Efa misy ao koa ny Tecno Spark 8. Ilay ika farany vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ity. Sady azo aloha tsikelikely koa ny vidiny. Ny smartphone dia azo aloha tsikelikely ka manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro. Hitanao manerana ny nosy. Antsoiny laharana 034 11 373 39. Baobab Plus, mampivoatra ny fiainanao. Vaovao be, Gino ST misy gaz, manala etaety vita amin'ny dité natoraly. Andramo fa sady tsiro-paiso tsara be R$10 ariary, ny tavoangy 520 centilitatra, ary R$10 ariary monja, ny tavoangy 530 centilitatra. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Verintsika efa afaka mahazo miantso ny olona amin'ny resaka zay tiana rehetrarehetra dia raha nitapaka zao mampimenimenina ny olona ny fatra manakamahiry atsimazaza Mahamasina. Lahatra ny fokotany fokotany antsoina hoe paka ao Atsoromandidy no zay le fahatapahan'ny rano be loatra zay dia parka ny anaran'le fokotan'le lahatra ny lanja Sorabavety ho malina nakandalana mihitsy zareo no ny fahatapahan'izay rano zay dia ny fanaraka tamin'ny jirama moa zareo hoe hitadiavana zay maromaritra raisana fa nanambarany jirama fa noho ny fahanteran'ny fotodrafitrasa no anisany antony mahatonga ny olana io tsy le fokotan'ny parka ihany hono no misy zay olana zay tao Tsoromandidy fa ireo fokotan'ny parka ireo nasahan'ny lanja Sorabavety sy naneo ny hasosorany teny Pahibemasina zareo zany reo mitosy zareo mampalahelo koa aloha ireo mpiarabelona satria dia tamin'ny valo sasany alina mbola tonga teo ilay camion mavo be dia mitondra bidon ny olona mitondra harona feno tsy manana bidon mitondra harona feno tavoahangy viva ao anatiny sy ny sisa tena tsy nieritreretina haritra zany moaly ariva satria raha ny filazana azo avy any amin'ny jirama dia hoe ho vitaina alohany amin'ny 12 ratoandro ilay 1 million 500 000 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 ilay 1 million 500 000
kalifa misy an'le fisotomana le anina fasona ngeda be miarabantsika rehetra ato amin'ny rivotra ia salama tompoko salama tompoko miarabany mpiaina ihany koa Francis moa tamin'ny vao nanomboka fandaharana ny resaka momba ny agronomia zay no tiako resahana aizany ingénieur agronome no resaka raha resaka fampandrosoana ny ambanivohitra fiompiana fambolena zono dia zavatra azo resahana ataoko hoe indrisy fa dia tena mihemboka tsika ary mbola taraiky lavitra na dia lazaina raha fa tena hoe pays à vocation ohatrana moa zany zao dia ingénieur agronome ny zaridaina koa zany hoe fianarana sisisy be dia be ny ingénieur agronome nivoaka avy any Ankatso any amin'ny ilany any Varatsaana ny faculté agronomika be dia be nivoaka dia ny fiasana eny ambanivohitra sy ny any tanimbary sy ny sisa eo any elanelany ny olana amin'ny hoe industrialisation agricole foana tiako mbola iverina ihany sisika allo salamo nany sy hoe le taloha zay mba ratserovako ny zavatra tantaranareo eo zay tamin'izany fotoana zany io komma amin'izao fotoana io nisy préfa be teo dia ny sakafo tamin'izany zavatra zany mofo dopaina sy dobera niaraka amin'ny confiture dia iny amin'ny 67 iny amin'ny komma iny tranona lalaka be dia niadana be ny fribus mbola atao ariary dia ny momba ny nahatserovana hoe nikorotana le firenena dia asa nareo raha nahatsiaro tamin'izany fotoana izany fa nisy an'le hoe avoay constant teo ny nanomboka nirotaka amin'izay dia nisy gafy be fa enim-bolana mody sy mianatra fa mitirevy dia nanomboka nikorosofahana dia teo dia mody rehefa mody verina tany efa lasa ny dalàny tranonao dia fitsofohan'ny dalàny teo zany no tantara niodana tamin'ny université Tsaroako voalohany indrindra dia lasa ohatrany nampalahelo dia nitsaika tany amin'ny fianarana le izy fa zay mba mirary songa hoe te borsa zany tokony ho marina ny teninareo ao hoe tokony ho pré foana zany borsa zany fa tsy zavatra voakaroana raha te efa fantatra temelo rary ny raha migiafy le mpianatra azony tsy fantatra le zavatra fa dangereux ok zala zay anaky firy moa zany médaille d'or azontsika raha médaille d'or anaky telotsika dia bronze tamin'ny Open international tany La Réunion Open international de Mascarene ilay izy dia nahazo izany Irasoa Naivrazafy tamin'ny latsaky ny 13 kilao dia zo Ajanirina Andriambololona latsaky ny 27 kilao dia Stefano Dravelmanantsoa latsaky ny 15 kilao dia Yerzo Michael kay latsaky ny 17 kilao folo ny mpilalao nalahatritsika fa ireo nahazo tehaka be ho an'ny judo fa miresaka fanatanjahantena vetivety ihany rika mahakasika ny lalao zay zavatra fakofina eo anany CFFA amin'ny Royal Léopard ny Eswatini raha ny tokony ho izy dia tsy any Bambane no atao le lalao tsy any Eswatini zany satria tsy manaraka ny fiainam-pirenena ny kanjany eny tompo manao nareo kokoako Allo salaminareo ao ahoana hoanao raha salama tsara miforma tsara aloha tsika teto any anaraka momba le ohatra hoe fivavahana disosy mamonjy ny tiako tenenina tena misavo vitaka be mamenatra olona mihitsy satina tsy de mpivavaka ary ny tena fapiny dia lasa ohatrany tsy mety loatra dia za zany mijery aloha ihany le tsy miditra am-piangonana ohatrana iny tena maro satria zay mba manana stabilité kely hoe mahatsiaro an'Andriamanitra ihany rehefa tonga ena olo radionao manao antsoavy ny teknisianina tsy
dia ny zavatra tiako tenenina dia ozy izy aho hitsangana ihany le pastera masy tamin'ny zareo ngamba ny tena marina zay zareo vo ilamina satria tsy dia mety loatra ny ohatra hoe hémorragie be ny ambina mpivavaka mbola tsy nisy tamin'ny firenena mihitsy zany a mandatsy ataoko raha tsy teto amintsika daholo mipotra ny zavatra rehetrarehetra fa dia mirary soa mikozikozonareo rehetrarehetra raha nafa milainareo nadritra ny open mascarenna nazotsika ilay médaille volamena teo teneko zany ke fanteneko izy fa mihaino velasa tsy miheno iangaviana ianareo zay nahita ny ilay copicole tsy nahita tsy mitovy amin'nazasy mijery zao fa miarina toerditio zany hoe zao aloha mandangelaako de zao be de be mihitsy ny fa zavatra makony foronina mihitsy rehefa betsaka amin'ny foronina de zay raha le tena izy mama soratana tsara mama ya isaorany antoana ny fanazavan'ny Francis Turbo momba ny fianarana sy ny CAP-ariana teo ary koa ny voalazan'ny Gotli, Berika, Honora misaotra anareo anaka. Raha ireto no mitoetra eto Madagasikara, fambolena sy fiompiana, lalana ivoahany vokatra ary orinasa manerana ny Madagasikara iasan'ny mpianasa aby. Ino aho fa ilamin'ny Madagasikara. Ny fihavanana malagasy no zava-dehibe mba-mbavaka misaotra tompo koa dia mirary soatsika malagasy aby manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny mpisalama rehetra na iza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny mpisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany dia kokoa aby ho an'ny malagasy rehetra hoy mamahedvizy aty Ambatondravavy misaotra tompo Ambatondravavy mavitazy misaotra tompo ilasaka prezidanty ny fokitany ianao zany le resaka le nataoko teo hoe mahaliana am'le olona le miresaka le momba an'le hoe Dubai de hoe vato fasika volamena sy ny sisy atrehoana izy zany de commerce ny tantara aloha fa ny ambadika rehetra tsy fantatra aloha zany fa de hoe nisy vato koa avy ety amintsika nanamboarana an'ireo trano samy hafa isan-karazany iareo de malina fantanina mipetraka koa le filoha ty azoko apetraka tokoa tempolo Babylone aizao le vato taloha tamin'ny totobatina zany tanina zany tsony tany anao ministre tam'zany efa fantatra ho valiny sa maire de valio iandro micro tsy mandeha zany mba tenenina za le ty antanina nakaiza lay nakaiza Honora le vato tam'ny totobatonambondrona sy Antaninarenina ny ambondrona aloha de fantatra aloha fa ny andafy am'zao le vato allo za ihany miverina ka za zany ilatsaka prezidenty teny efa lova tamin'ny dadabenay izy ty fanasoavana ny malagasy rehetra manerana Madagasikara za tsy de tia miditra hoe ho fidinana hoe ho filona hoe etsy fa nitoro hevitra mahasoa ny malagasy rehetra ny zava-dehibe amiko zany zay le izy Honora fa manasondrotra ny tanàna rehetrarehetra mahasoa ny malagasy rehetrarehetra de mivavaka ho an'ny malagasy ho salama aby mifankaty rahina trano ty misevaratra zay zany ny zava-dehibe amiko mamahety misaotra koa dia mirary soatsika malagasy manerana Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsisalama rehetra na iza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana Madagasikara sy ny any ivelany misaotra betsaka miresaka oatra zany de Madagasikara de misy faravarana de mivoaka kely ao de misy olona mivelona nareo koa le tamin'le obolana trano le amin'ny tsiny avarotriny tsy bainina de misy mpitsara CEP Ramatoanamana fa tena lazainy ny sasasasany amin'le izy fa tena nampony ely ty misy trano hoe toy izy ity
tramatsimo sy avaratra ao le misy hoe misy andrabesy rakoto de eo misy an'le hoe ratso gauche de droite fantany am'izay nakaiza le vato tamin'ny totobato tsitako zay ny lavaliana trinela mahaliana foana moa le izy aloha e ao anatin'ny fanofana fotodrafitrasa sy ny sisa moa zany a de mipetraka amin'ny fanapakevitra ty tsoahana de ty apetaka ataovy hoe namboarana ireny atao hoe reny efa atao mamefefy lalana hoe tsy azo ale reny le izy loha zao atao hoe reny ty ndray zany zavatra anankiray miresaka zany ihany tsika le izy moa ny anaran'le mpanisy an'le takedare reny taketiste SMGD le SMGD le SMGD zao kosa aloha zany mba ty antso fa mino fa mienonareo zao mandalo eny aminay nareo ny pefilo de treritreromnareo sy ny dakadakanareo mihitsy ny olona manisy zavatra amin'ny lalana le hoe mba hoe satria matetika fivarotana daony matetika ny manoloana an'le tokantrano de mba sinan'iny ho an'ny kila satria de misy mpivarotra tomobile mipetraka foana eo nefa tsy tokony amin'ny fivarotana tomobile fa manana ny toerany reny fa mifanontaniana petraky ny mponina de manambara manao hoe fareo an-tanana reny sy analakely eto analakely tsara lalàna eto manitsy vato miaraka amin'le bandy reny efa mandoha vola amin'le ao aminareo le olona de mbola misy an'le bandy reny koa mbola mitako vola rehefa avy eo ahoana mikasika an'ireny mba valio hoe tompoko azafady azonao izy fantaniko zany azo tsara mihitsy ka de rehefa voavalinareo zay de antanio enakay le vato tamin'ny totobatiny satria an'ny fivondrona an'ny zay meriana Tananarivo iny commune Tananarivo iny afa ina ho atsy manina ngera namidika miditra kitapomboly eny ohatran'le vato sy fasika tsy volamena loe nakany Dubai iny satria izahay lina rehefa mahita le sary tany hoe danja be tokoa satria fasika ny ao ambany zany hoe tsy nisy ininona teo rehefa tonga teo zany ngia emira tamin'izy mbola dadany fa tsy le zanan'le ao de izy hoe ty oazisy ty fa izy tonga teo amin'ny oazisy teo 4 ranetiny satria tsy raha meva intsony azony efa 10 taona lasa ny nanomboka zany hoe tany amin'ny 1962 tany hoany zany 72 tany hoany zany tonga teo le rangaby volombava de izy hoe eto tsika nanamboatra n'ilay tanàna namboaran'le tanàna mazava ho azy fa ny matériaux na ny fitaovana rehetra nanamboaran'le tanàna ao zay lehibe manana planina anao tanàna tsika de mbotra manjaka any Mercé tosika mahafinaritra foana zany fa mandefasa olona tsotra aloha makany de mijery le olona de rehefa reny olona reny miteny hoe tairanga ohatra satria tena foisson zay planina nataotsika foisson mba tsy tenenako 1000 mba tsy tenenako 1000 satria ny machine calculendrareo zany anazy tsy tena hoe tomboka 1000 ty machine calculera ohatra koa zay ohatra zay satria rehefa mijery eo mbandekama am'le resaka le hoe programmana resaka division 1 amina fanatanjahantena eo ny resaka nataotsika tany ambolohan'ny teto amin'ny resaka le hoe mianatra momba ny resaka fambolena sy ny sisa misy lakle hafa misitrika ambany tapiny eny etsika matoany tsy mandroso amin'ny resaka hoe mamboly hafa misy ny azy miarahabatsika ato amin'ny rivotra salamizay toko de mba hanevitra kely mahakasika an'le fomban-drazany malagasy de resaka famadiana sy fetipotra zany le eny andavana aloha zany tsy mampaninona tena tsy mampaninona raha ohatra anazy satria mba inde mandeha amin'ny fiainana angamba izy mba manaotry miny le voa kely de le famadiana teo isa-taona fa mety isaky ny 3 taona na isaky ny 4 taona de mampaninona le embouteillage mampaninona andraso aloha honorana zavako azy fa zahay le ndotam-pianaka mipetraka fa teneniko aminao fa le amin'ny alina tsy mety amiko fa laoko miaina amin'ny embouteillage miaty sasakadiny so zay tsy matory manomboka amin'ny 9 arivo alizy mahatrafa tonga amin'ny 10 taona vao vonono zalany matosy le bapapa eo ihany bapapa mampatory fa le subany zalaza tena gobona be tena miozongozona misy ny tavoangy ao an-trano varavaram-paratra tafotrano tsisy ainana tena tsisy ainana le izy tena aloha mba hoe mikianakaviana de mba anareo rere any le matosy be maneny tsara le matosy na hofainareo fa aloha mba anareo ao ihany le izy fa le any an-dalana ino tsy mampaninona vitan'ny atsasakadiny le ambouteillage adiny ray na mainka be raha zay fina raha mamontsy foana de lao miainga aloha raha ohatra hoe ho any anosy be anao de anosy be ny tompony iny andavamamba za zao ety amin'ny tanànany Ndavamamba ilay tanàna
ety amin'ny tanàna ndray erika ety zao mino fa ety am-piafoloha ety tsy mba misy an'ireny fa eny aminay Andavamamba Akasina Andotapenaka Apasika tena tsisy aizana tompoko tena alina zay fa komaly alina zay tsy nahatory maraparainy ny andro manomboka amin'ny Enina miaraka amin'ny tokony amin'ny folo taona misaotra tompoko teo aminay moa dia ny antso lehibe afoko tany anankiroa mihitsy eny am-piafoloha sy Andavamamba tamin'ny taona angamba zay ny antso ny pôlisy fa rehefa avy eo amin'izay rehefa tena dinianao ilay izy ahoana moa zany ty trano lerony teo atao dia maneno mafy eo trano no atao ay atodiky lerony any aminao ilay izy fa izy tsy maheno tsara ao anatin'ilay trano na diso maheno loatra dia atodiny any aminao miarahaba tompoko salama tompoko salama tompoko miarahaba nareo salama to salama daholo mba te resadresaka aminareo fa iabako mihaino RDGM zao dia izy sambony hoe tonga eto tanà zany dia avaizy izy iosy dia restaurant sa bara bara izy bara moa anay reno bara zay manko aty restaurant daholo salama bara fa izy moa zany hoe tonga izy dia nampianoko RDJ satria mba RDJ zany mba fianoko dia tiany maheno anareo dia mahafinaritra anazy anareo karangay mahafinaritra zao dia zay fa mahakasika an'ilay resaky famadiana teo iny hitako hoe sy manino ilay izy raha tao fa tokony hoe mitady toerana hafa angamba anaovana an'ilay balle moa fa le mandeha miarabe satria le tomobile efa marobe nefa nino izy ty ny olo marobe dia lasa misy fotoana anao rehefa tena maiky zay dia arakaraka neny mampiraikitra an'le dia dia tena sorena anao ny farany somary manahirana ihany ilay izy tena manahirana mihitsy ilay izy ovina sika mba miaona mba miresadresaky mba mpiaonaro aloha agny baba zay Andotapenaka hono zao dia mahavariana angalany olona sary misy olona matory mivoan'ny arabe tsy voadonany tômobily izy tsy manino ka tsisy fa io izy mamy efa nandalo teo fa mamy vo mahela ve le dalo rabo zaza ho aza alaina sakafo allo toko ohatra mba samamaty tafitsaka amin'ny enirivotra ny tena marina fa tavoany isy ampieno an'ireo mpandrekama be dia eo reo maty mpandrekama mameva vao barea ihany tena marina fa ohatrany tokony atao manetiketsika kely matra dia vary ihany tena marina ohatrany tady atoritsika dia ny tiako tenenina faharoa makasika le ohatra hoe famadiana tena marina telo le zokole amin'ny alina iny satria mietrika hatramin'ny tapotamotra le matosiny zala amin'le famadiana sy ny asoavana dia le eny an-dalana indray iny aloha tsy mampaniny satria ny afa fomba malagasy ny tena marina le mamadika dia mampaninina loatra le eny an-dalana satria anao koa mandalo dia mba mijeren'eny le vehivavy manao sakasaka letaka sy ny isan-karazany reny dia mba milay ny tena marina dia mpandekama afaka miaraka amin'ny mpandekama mitantara volona ohatra rehefa mitantara volona amin'ny RDG dia ataontsika milay be fotsiny izy za ty mba dia miteny tena miantso tsika rehetra mihitsy amin'ny azoma zao amin'ny asabotsy zao amin'ny efatrora ny lalao ny bariasy Botswana Botswana ny atao iroro efa niteny fa any ny tena baolina ary any zay dia aka ny tapakilana any dia anany any Algérie tena tsara zany allo entraîneur zany le alana avy amin'ny tapakila aiza tao ary io rorony makasitrake refeky rangaha zany Diso matory zany fa rehefa taitra rehefa io.
Ndao ary io aza matoritory aza matoritory aza matoritory fa mivoazy am'izay any zany le mahasara fa averenako le resaka CFFA teo mitandre maloha nareo tsy voan'ny telo hoe allergie ty fa samihafa avy eo ny baka normale sy ny baka artie tena ray ny ambany tanàna ohatra ka tsy azo atao satria raha ny tokony izy de tena tsy azo atao bambaneny lalaon'ny CFFA sy royal tsy akato tsy mahazo ny fankatoavana ny kianjany zareo anyka de mety hoan'ny Afrika Atsimo no atao le lalao araky ny manaraka an'ireo kely le akizy anao le rugby tonga de mbo de any amin'ny FNB Stadium fa za te any sosikevitra ny filohan'ny président CFFA maninona raha resahana de ataovy eto Antananarivo avokoa ny lalao mandroso sy miverina ao anatin'izay rehetra zay tonga de vitany ray de vitany ray atao latsinainy atao sabotsiny ray de herinandro aorianany iny ny anankiray fa mety fe zany azo atao zany azo atao tsara mihitsy zany zareo zareo nge menan'ny sosikevitra zareo hoe mba tsy sy ny fandaniana mitsangatsangana kely arina aty aminay avokoa nataonay io manao ny izy ay Flamar DJ Flamar DJ babanjaza zao eka mba te handray anjara rangahy mandray anjara rangahy ty raha tena ka hitanao mba ty le resaka famadihana fa zany ro tarognonareo eo aty aminay aty rangahy de misy olona isaky ny ririnina io de mahita mandeha fa maneno be foana zalahy tonga ny didipaotra de motony misy ao ka i dadabe avadika moa ny ankizy didinako ka izy didina ihany aty tena olana nisy taona zao nisy olona voan'ny Covid io de efa mivoaka hôpitaly Covid potra tena misy an'le concentrateur regny ao an-tranony ao mandeha am'izay le raha maneno zalahy misy courant mandeha azy maivana be ny courant de sahirakirana le naraha courant mangingina tena mampalahelo fa de isa-taona ao de isaky ny indroa isa-taona zany manenoneny ihany eo am'zareo manaraka moa zany le bariage zany mba le bariage zany mba mahafinaritra ny tena tiana tieritretina de hoe tokony mba karakaraina ihany zany zalahy eto an-tanàna ohatran'ny io le androro io de mba kelikely ihany mba ho lasa any an-dafy ihany keo zalahy manao baolina fa ny atsika ohatra mivarina loatra am'le zalahy avy any an-dafy reny de lesa misy lasa fa ny any ihany de ny any rehefa ampy de tahita koa reny avanazy saliko rehefa avy eo meko vanina anareo avy eo io de misaotra nareo rangahy de mahafinaritra ny fandaharana tena Andriamanitra izy aloha tsy hoe variana fa tsara daholo nge manao zavatra mety rehetra misy lay ty andro an'io ty ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny fanandevozana abolition ny barea aprime zay iroro no mpanazatra azy no tokambarotra Allô, mbala tsara mama. Ela zany zanako. Za io andefa volanareo. Alefasa amin'ny tapitapy send mandeha amin'ny Orange Money-ko. Amizay za mahazo 21 000 ariary. Tapitapy send. Ya, zaho tapitapy send. Merci zanako. Ilazao reo akaiky anao. Andefa vola amin'ny alalan'ny tapitapy send miaraka amin'ny code promo Orange 5. Ok mama. Orange. Vaovao be, Gino ST misy gaz, manala etaety vita amin'ny dité natoraly. Andramo fa sady siripesy tsara be dimanjato sy 3 ariary ny tavoangy 520 centilitatra ary 530 ariary monzy ny tavoangy 530 centilitatra. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline,
le choix de votre succès. Distribué par Chandahana et compagnie. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale au master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Nandritra ny 10 taona mahery Somalavalina dia nanolotra hatrany ireo vokatra manara-penitra sy tsara kalitao ary vita malagasy. Loko maro karazana, mateza ary mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa rehetra, trano, lalana, fiara, masina industrialy sy ny maro hafa. Efa misy koa ireo matianina vonona nome ny torohevitra ilaina mba ahatsara sy ampaharitra ny tetikasanao. Manatolainga ireo mpanjara ny loko Somalavalina manerana ny nosy na eny amin'ny magazay Akorondrano sy Tomasina. Somalavalina. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-10 taona nitarika maleo dia iseho lehibe tokana amin'ity taona ity. Irana mitarika maleo ho trondro taranaky ny alahady fa 4 septambra amin'ny 3 ora ao Antsahamany. Ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny Quête Express Andalmen, Ticket Plus na Messenger. Misy koa amin'ny Masine Accordique. Le site Ivange, Reza, 30 000 ariary. Fanzone, 15 000 ariary. Zout, 10 000 ariary. Radio officielle, RDJ, 032 92 410 10. Sono et Lumière, Mérite, partenaire, DHP. Orange. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Merich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nosbe. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Marcon Prod, manolotra anao Bloky Festi Rock ao Antsahamanitra ny alahady 20 aogositra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro miaraka amin'ny Rova, Regve Gang, Yary, nasaina manokana, Jiva sy kambana metaly, tapakila ray alina ariary, réservation roa alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny Ticket Place, média officiel, RDJ, filan-kevitra 034 92 772 58. Partenaire 2424.mg, Playtech, Redmi, Benelli, Bloky Festi Rock ao Antsahamanitra ny alahady 20 aogositra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Imaginez des ingrédients pleins de saveurs, une crème onctueuse et du bon lait frais d'un sirabé. Le tout sublimé par nos chefs avec la recette unique d'un yaourt doublement crémeux au parfum pâtissier. Maintenant, plongez votre cuillère dans ce crémeux inégalable et dégustez. Ce sont les yaourts double crème de Socolet, les yaourts des vrais gourmets avec les parfums vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. C'est si facile de satisfaire les papilles les plus exigeantes. Savourez les yaourts double crème Socolet pour des moments doublement gourmands. Vaovao be, Gino ST misy gaz, manala eto vita amin'ny dité natural, andramo fa sady tsiro-paiso tsara be a. 10,3 ariary, ny tavoahangy 5,20 centilitatra, ary 10,3 ariary monja, ny tavoahangy 5,30 centilitatra. RDJ am Siv Maraina. Rivotra! Ny azo andalo dia maro a. Ohatran'izany le hoe ngeza makadiry kabare ray rahana amin'ny tarika repoka ao amin'ny esika melodia mandriambero. Ny zoma 2 septambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny fivarotana ny karatra dia aiza moa fivarotana ny karatra ity? Tsy hitako koa ny izy. Ay, miantso ny laharan-taribia 33 14 yaourt ve 190 dia ny karatra hony a 25 000 ariary raha ohatra ka ianao vidy alohan'ny 2 septambra ho avy izao, fa le izy kosa raha ohatra ka ao aorianan'ny 2 septambra izany hoe amin'ny andro fampisehoana dia 30 000 ariary. Eny fanahy izany ara dia hira ho an'i Jehovah. Concert rêve masina ianao toro roa amby roapolo sy roa arivo.
hira ho an'ny Jehovah za sabotsy 7 aogositra amin'ny rora sasany miaraka amin'ny dady ao amin'ny immeuble Shoprite Analakely Riana faharoa ny famandrihan-toerana dia 2 alina ariary ary ny tapakila tsotra dia 2 alina ariary antsony 033 25 102 28 masina ianao toro masina ianao toro hira ho an'ny Jehovah masina ianao toro masina ianao toro raisy arson masina ianao toro zany hoe mitety ny vazantanin'ny Madagasikara zay masina ianao zay a amin'ny alalan'ny fitoriana ny firezansara toro fa le retoro fotsiny fa misy hetsika anankiray miaraka amin'ny Urban Heart ny alahady 20 aogositra ho avy zao manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ny alahady 20 aogositra manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 5 ora hariva zay iarahanao amin'ny bolo i Vimamay i Tongonats Bamps i Diocèse i Kotambola i Vako Urban mozika Vimamay zany ve le kambana métal zany natao sodira Indefinite Maxar Magli izy io etsika miaraka amin'ny DJ Even sy olona maro samihafa maimpoana izy io dia eto amin'ny avenue de l'indépendance manoloana ny BOA Analakely nanaovana an'izy io dia tsisy vidim-pidirana izany Urban Heart Urban Heart toy izany fa za tsy manana zay olazay ny azy zany dia ilay ao coquine food and music amin'ny Zoma dia raha ny Gauthier Luc dia Inana hoe Inana Cotina Luc 2 mecs une fille 4 possibilités avec 4 positions zany ina 4 positions musique ambesaka possibilité 2 guitares 2 voix une fille, une voix, 3 voix, un lieu. Atao dia gasy loha zany mety mahafinaritra ka dia eny amin'ny ao amin'ny coquine eny amin'ny bypass ny fomba fahitanareo azy raha avy ety Antananarivo nareo manaraka ny Rocade Arivo tonga amin'ny rond point iaonan'ny Rocade io amin'ny bypass dia mivily Mekavy rehefa mandeha mahitsy ianao mandeha 700 metatra mijery Mekavy dia mahita trano eo amin'ny akavy an-dalana eo 3 étages misy tohatra miodikodina en spirale ao le izy dia Ina Luc Arigotia amin'ny Zoma izao manomboka amin'ny 7 ora sasany eo oerahantsika amin'izany ary dia mozika BDP no atao hira BDP no atao ama ambiance Zoma mahafinaritra azy dia hira isan-karazany zay nampalaza ny Inamo reny tio miaraka amin'ny tata reny hira nataony tamin'ireo miroir ireny reny hira vahiny sy teratany reny BDP ny fiarahana isy Luc amin'ny Ina ndray dia mbola ho surprise mahafinaritra satria eo zay mijery inona zao no milay dia zay tsara no atao fa zay nareo vao hiaraka amin'ny Ina zay telo reo vao miaraka mahafinaritra foana ange mahafinaritra foana le zay sy Ina ndray aloha tamin'ny Zoma hery niaraka zany ve le hira le Ina dia amin'ny Zoma io le izy kosa aloha zany le plan le toerana tsiny nefa nozaraiko ato anatin'ny compte antsika rehetra namana zany dia ho alefa tsirairay aminareo amin'ny MP sy alefa tsirairay aminareo any amin'ny mail ny ina moa ny plan le plan le toerana zany amin'le réserve fa izay koa eo ihany fa dia amin'ny 7 ny volana aogositra ny zakatina etsy amin'ny espace Nambintsoa talata matetsy manomboka amin'ny 3 ora ny zakatina concert VIP izy io zany eo amin'ny Nambintsoa talata maty ny tapakila dia fazonao vidina etsy amin'ny super musique Analakely VIP 50 000 ariary ny réservation 40 000 ariary ary ny PAF dia 30 000 ariary raha mila fanazavana fanampiny atsoiny 034 03 767 16 ny resaka ny Toamasina indray alaka misy amin'ny heriny zany dia ny interdit d'antenne ny fitadiavana an'le titre aloha zany hoe inona ny dikany zany dia hoe zay resaka ataontsika ao dia tsy mivoaka fa ho atsika ihany zany hoe isy fahasahina kokoa ny texte isy masakra kokoa atao momba ny iza joary amin'ny 9 septembre indray zay fa ny any Toamasina tena stand-up
rapangava zao no miaraka amiko zany manao an'le pianisterie amin'ny sisiny ery le atao fanalana azy anao gaisteny ny elanelany eny ihany rehefa misoloakanjo ny transformiste i Aina Maharavo ao amin'ny Havana club ao amin'ny Neptune izy io fa natao alakamisy mahafinaritra anaky le eritreretra heritiana hoe andao atao alakamisy andao ako de after work ny fiantso azy zany hoe alakamisy de efa mba manomboka mialala voly sy ny sisa fa napakevitra avy any mpikarakara io ho anako indray na alatsinainy na talata rehefa andao de andao raikitra foana io de ao amin'ny Havana club ao amin'ny Neptune ny jazz event miaraka amin'ny Havana club ny Neptune zany no mikarakara fototra dia stand up sy imitation transformisme dia ny interdit d'antenne zany hoe sketch samihafa ny feu d'artifice toro ampiarahana amin'ny actualité mafana ankehitriny no atao ao ary misy zavatra hoforonina amin'ny alakamisy amin'ny enin'orina sasany ariva satria manaraka ny vaovao matsikaiky rehetrarehetra bloky anao azafady anao copicolé honorako misy an'ity filazanty misy ty filazanty de gaga be hoe fiza indray ary ty pira vaovao faniry tempo ty faniry tempo ay faniry tempo le izy faniry tempo ankaribotel ony i faniry tempo iza raha ho azy ay mandeha zany mira rery zany ankaribotel ony ankaribotel ny 20 aogositra ho avy zao karibotel moa tsy amin'ny telo izy no miry ito Analakely hita rehetra tsy misy manerinерina koa nge karibotel ito Analakely manomboka amin'ny 20 ora da le danse de salon reny sy ny rehetrarehetra io indray i Ando Ramianina de misy amin'ny miaraka amin'ny coach Evariste de misy an'ireto ankizy maromaro reto koa ry Jessica ry Antonina sy le tsy haiko avy izy reto danse de cuisine rehefa mpitia le menaka fa mila riary amin'io fa koatray zay rika bloky festirock zay irahana amin'ny Yary bloky festirock zay irahana amin'ny Yary i Rova i Regve Gang ao Antsamanitra ny 20 aogositra manomboka amin'ny 3 ora ny tapakila dia ray alina ariary ny famandria-telona dia 2 alina ariary antsoy ny 034 92 772 58 na ny 032 74 930 06 amin'izao fotoana izao ny dolara iray de 4,000 ariary mahery kely eo ary ny euro iray de 4,000 ariary latsaka kely eo miaka midina moa izy io miaka kely zany miala zany teo aloha misy 500 eo mihitsy ny elanelany ka ny euro no ambony mba lefa so ty amiko dolara ambany euro efa ela ny fanazavana ara-toe-karena momba ny hoe adiny Ukraine sy ny resaka échange commercial sy sisa mitombona sady tsy mitombona azo raisina fa tsy mitombona fanazavana be lehibe maninona tsara misy fanazavana be lehibe azo atao momba ny miaka midina amin'ny satria rehefa tena midiniana zany ny resaka fampiasana vola avy any ivelany sy ny fanafaran-javatra dia misy devise safidin'le olona amin'izao fotoana zao araka le resaka nataontsika teo na ny dirham na ny ropie na ny rouble de efa manangana miezaka manao tsena manokana zay andehanan'io circuit io fa ny circuit monétaire international nefa aloha tsy mbola afaka tena miala mitsy miala satria na hatramin'le resaka le bitcoin ary am'izao zany efa miasa ihany reny maninona raha famitaka be ohatr'izao madama fa mbola sarotra ny ampiasa azy ho azon'ny olona rehetra eto zao tsika manana le hoe Sendwave azavaina le Sendwave averina ny fanazavana sy fanampiny ny Sendwave de circuit avy any ivelany makaty amintsika zay kokoa no ankalazaina sy ampahafantarana ny olona raha misy zany ny dokam-barotra mandeha amin'ny radio eto de tsotra ny valiny hoe raha mahaliana anareo misy havanareo andefa vola ho anareo avy any euro dia teneny fotsiny izy midira ao anatin'ny application Sendwave fa rehefa mamiditra ao anatin'ny application Sendwave izy dia hainy io zavatra io ny olona any ivelany amin'ny ankapobeny dia mahay kokoa ny mijery ny application na telefona satria efa mampiasa tontolo ny andro an'io zavatra io izy mihoatra kokoa amintsika zany le circuit zany dia avy any ivelany makaty kokoa no ankalazaina amin'ny fandefasana vola euro izy avy any manao clink eto izy Orange na Airtel clink roa minitra ihany vadika vola gasy
zay fanazavana omena zany satria matetika ihany ko le hoe manantena omena fanazavana ny ambany ondana ny rehetra mampirisika ny rehetra mandeha angady ihany aloha ohatra ny hoe le plan le ao amin'ny coquine le alefako io zao misy manontany aloha ka de alefako aloha le plan le ao amin'ny coquine fa ny tena mahafinaritra koa ny za rehefa manentana mariazy de miteny an'le olona hoe tsisy cousin nanoranareo ny toerana zany ao fa midira de mitadava mahafinaritra angely le mitady zay ao anatin'io trano io ve foka avy any am'izay reny to avy any an-tanàna tsy hitako mihitsy ny tarako de miditra ndray rafozam-bavy tonga de etsy mipetraka misy olona atao hoe Sylvain Durifa zay olona de tadiavo amin'ny internet eo fa olona hafa mihitsy eto ambonin'ny fiainana zany misy zavatra azo raisina be lehibe atateneny fa izy moa fa nisokajiana hoe adaladala ratsaina déranger zany filaza zany fa jereo fa misy zavatra be lehibe Sylvain Durifa ny anarany karazana serifa zany le izy aloha zany serifa moa zany de misy ihany koa zany ny seho hafa zay mbola ho ankalazaina ihany tahaka ny seho iarahanay amin'ny tarika tsoary izahay ao anatin'ny tarika tsoary de faly manolotra anareo an'izany seho izany ratsola alefa zay le fisy amin'ny zoma fa 7 volana septambra ao amin'ny plaza Ambeflo taorinan'ny fanemorana ny antony ara-pahasalamana sy ny antony ara-pikarakarana de io an'ny tarika joary io ny fotoana voalohany anaovana kabare ngeza be ao amin'ny toeran'ny plaza io velany io zay efa misy chapiteau lehibe ao de anaovana ny décoro ny lumière ny sono ny scène ary ny fomba andraisana ny olona iarahana mikarakara amin'ny ARB sy zareo amin'ny canal 720 ty fety iarahana amin'ny tarika joary ty grand kabare ny tarika joary io zany hoe alohan'ny andehanana miodina eto tanàna ihany tarika joary toro ale retour de ao amin'ny plaza mbola ho avy ny serasera sy nyvarotra mombany fa miresaka tory ihany mbola akio sy zay Michel nandresy ny akio tamin'ny 2020 amin'ny Isiona ny akio sy Saint-Michel io iny le maly nampifamadiky ny CSA sy akio iny sy Anjanahary sy Tosy iny satria Saint-Michel Tosy no niona tamin'ny akio de rehefa nijery le restaurant ery amin'ny 67 avaraky zany le restaurant ny mpianatra taloha de la mihinana fary mbola tsy nihinana restaurant mpianatra taloha mahita kaza tapatapahana boribory fa le lavalava le tsisy manao an'izany koa misy ka rehefa le mividy de hoe azakapamanga lokon'le restaurant tam'izay fotoa zay fa zao izy lasa fiangonana hono le tia restaurant mpianatra université io kaikaiky mpivarotra meuble io pita kely ohatry fangalana loka sy sakafo sy ohatr'izany fa misy lalao kanety be ho an'ny U17 kilonga amin'ny kanety be ny anaran'izy io doublety jeune kilonga amin'ny kanety be constitué le ho an'ny non licencié io de karakaraina ny 7 valambropolo volana aogositra ho avy zao manomboka amin'ny 4 izy manomboka amin'ny ray sasany dia ny ambin'izay manomboka amin'ny 7 régional za koa nihinana fary régional de reto elahy le tia namindra gripa tamiko miatsy gripa ho fa allergie teny ana lasa gripa ty dia ny reto ny région mandray anjara amin'izy io itasy Boeny Vakina Karatra Sava Antsinanana Matsiatra Analamanga ary Atsimo Andefana misy ny fanomezana jeu de boule trophée médaille smartphone téléphone casque speaker crédit orange satria orange no mikarakara an'izy ty dia eny amin'ny bolodrome eny Ampefiloha ngamba izy ty tsy tadidiko tsara aiza ty tirin-jaka bolodrome fa raikitra ty zany tsisy famerin-tsony fa dia ho totosaina ny alahady zao ny famaranana ny coupe du président eo ambany fiahin'ny filohan'ny repoblika mazava ho azy izany coupe du président izany etsy amin'ny kanja PN Maki no anatotosana izany amin'ny folo raha sasany dia match Asperine Maki Ladies 7 no ikatroka amin'izany amin'ny 3 ora kosa amin'ny 12 ora kosa dia ny 3e place TFA
Iona amin'ny Uskara ary amin'ny roa ora ny famaranana goavana izay UFTM Manjakaray ifampikatroka amin'ny Kosfa. Ny fidirana dia gradin 10,000 ary ny tribune dia ray alina ariary. Le bandiny namono Andrialy Livaty misy ray tratra mena volo ty. Izao efa fantara be le rehefa isolo le tsipika fotsifotsy fa kely tsipika kely mahitsy le paintina modus mode nanomboka omaly tao amin'ny AFT Andavamamba hatramin'ny 2020 izy io. Dia ho amin'ny anio manomboka 10 dia misy concours croquis. Dia androany kosa ianao miaraka amin'ny gona dia mandeha zany miaraka amin'ny gona. Izy io dia misy zavatra maromaro no mitranga ao misy ny karazana atelier dia misy défilé de mode no mazava loatra isan'andro isan'andro dia misy ny atelier de photographie de mode misy ny atelier de stylisme dia misy ny soirée de gala. Zay zany ny zavatra mitranga ao aminatin'izy ity miaraka amin'ny agence Totem misy ity amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 ao amin'ny Alliance Française Andavamamba. Zay fa ny ankoatr'izay tsisy agenda tsony ato fa dia mitoy ny resaka. Nikika ilesaka tsy zara tao le ty Zonia manao manao farany herinandro zao tarika iasina moa izy teo le nefa mivalapadapatra kely Alberto mba voatona teo zao misy anankiray ty zany azontsika mba vakiny eto zany tsy fanampiana namana ianja dia ataondrala pampime namany reto efa nalaiko ato le izy etsy amin'ny no comment bar amin'ny alahady 20 agosto izao ao amin'ny no comment bar dia iarahana amin'ny etsetretsetra godara dia risombony aina fotsiny ho anampiana ny ianja le fait de fond any ianja ao amin'ny comment bar zany ianja ino moa zany mlaza mannequin ianja agence ino moa le agence statique akoatra mamannequin anazy mpandefananao tamina fanabokonana dia misy tsy fahasalamana izy dia mba hetsika ataon'reto bandinamany reto etsetretra godara dia sombony aina fotsiny ao amin'ny no comment bar alahady 20 agosto. Lolita fa premier ministre taloha frantsay ty Emmanuel Valls izany hoe tovavy kely argôla ny Brésil tamin'izy resy Frantsa 3-0 kely fotsy kely ohatrany Tafarella moa presque any zany le nihira hoe nihira sa nihira dia misy manao film faliko am'izay le olona telo hoe mba karakarao le barea ny barea aprimany no mamana sy mamatsy ny barea ay tena lizy teny frantsay le hoe ossature fa le madika le ossature tsy hitako ny osa moa taolana ossature taolana mihitsy ny barea prime ndray ny ossature barea ay ny taola barea ay izany hoe zay mandalo mazava ho azy fa atao barea prime tsy io tsy misy hoe latsaky nyzao taonana tsisa zany fa ireo mpilalao aveto toerana daholo ny ao zany hoe tsy mieritreritra hoe ossature fa hoe ireo no taniketsa fa ireo anisany efa taniketsa zay barea zay ireo zany manomboka tsy ampy torimaso ndray lika maty ty za zao miteny aminareo farakaly raha tafita Quadrilla satira ny barea prime zany eritreretiny raha mahazo lianiny eo ohatra raha tafita somatsara taniketsy reo zany taniketsy reo io tsisy latsaky zao latsaky zao eritreritry badekama zany raha ohatra zany ka tafita somatsara any amin'ny sa dia ireo natao ossature tonga dia ireo no azo ampidiana mandeha fataitara zany dimapolo taona zay teo foana nitarika maly eo dia mankalaza fa 20 taona izy amin'ny alahady 20 septembre avy zao olona 20 taona fa nitarika fa mahafaka elany amin'ny tindry amin'ny toraka tya ohatron'ny taranana izy dia amin'ny ticket place ny fizarana ny karatra manitra nanaovana an'izy io dia eny amin'le masinina iretrarehetra zay mety dia eo amin'ny 4 express fivarotana ny karatra ny tsotra dia 10 000 ariary ny fanjaunina dia 15 000 ariary
ary ny réservation nany reza de 50 000 ariary atsoiny 032 92 410 10 raha mila farazavana ianao. Misaotra ny jirama amin'ny resaka fanazavana samihafa fa ilaina foana le izy ny zavatra raha miaina amin'ny resaka tahaka ny jirama zay rano aina jiro aina foana io a ny fiarahamonina tsy hoe andeha vita plaque solaire avy hatrany daholo mbola tsy maintsy miaina amin'ny jirama aloha de ilaina le fanazavana ny atao hoe hotline andrareo le hoe miantso ianao de mandray aloha efa mahafapo ihany iny fa le tena fototra mihitsy mbola tena olana am'izao ny resaka hoe ofan'ny jiro ofany moa zany vidin-jiro ny vidin'ny rano de miandry an'le fanazavana de aveo ampitiavana sy ampatsorana ry havana satria orinasan'ny vahoaka io no hitondrana an'izany fanazavana eto rehefa amin'ny fotoana mampiatasika ho antsika rehetra zay miseho sehatra na manao défilé de mannequin io na mihiro na maninona na tsara le alavan'ny sehatra sy ny zavatra eo ambonin'ny sehatra rehetrarehetra fa misy ny namana mantsy tamin'ny RTG mozika tamin'ny lepandeha zay io am'izao somary misy lavaka anankiroa zareo no latsaka tao misy mena ray jeny anankiray de bassiste ny maso 4 ny anankiray jobonanao maro sarena tany amin'ny copicole tany amin'ny collégium ko fa tafatsangana tsara mihitsy tao ambany nijerany lasa na izy niemotra fa tena ray metatra sasany ka zay mahavarina hoe ahoana fanarahan'le tongotra ilany ohatra ny ray eli le tery anatin'le lavaka dalina be manodidina nanosy iny ane lasa mandeha eo zany za de rabo de mahery de luka de lipitendry clavier efatra zay 10 zay mengy avery avy nanatra ny rado efatra tapaka zay tonga ery aloha ohatrany miena fitik zany raha eli lasaka am'le dal eo pitany maraina le tsisy sariny oltia foka avy eo am'zay le ry azo laitsaletsana iny na mandeha amin'ny dalina ao io foka avy any am'zay le ry ody any alasora any de hoe atao laisalaisa mba manakana taxi de rehefa okely vity zay za vo miditra tatarainy am'zay no ny taorina ny ona tezitra mingely ty le taxi nandanako taorina ray alina fotsiny ve nefa maimbo be tsy meloza re tompoka izay fa le tafatsangana matsy mahavarina tsy naratra tsy tapaka de ohatran'izay le nazo anjojobo teny amin'ny collégium hoe fa tafatsangana hoe manaraka zany le akavy misaoty ny tena aloha zany izy iny mampitompoko maivamaivana aloha le olona savay ny côte sy ny soka sy ny aty amin'ny ilany avisy avanany talandoha sanatria ina talandoha ina talandoha anao matamatavy karaha zegny talandoha zegny matamatavy zegny taolandoha io tiako tianjare koragna am'raha taolandoha ia taolandoha lo zany raha mitona tsisy tanana manampy mafy be tena danja be misy risika foana zay le hira hoe mafy be namanary le vamo zany matoa zany tsy misy resaka vaovao be fa tsavanga ambany am'le taorinan'le scanner le voalohany fa ty le brasserie de la gare ty ve any Tomasiny any Tomasiny eo amin'ny gare eo rahajeryny gare anao avy any amin'ny commune mairie de amin'le akavizy eo anatin'le restaurant hoe brasserie de la gare lasa toerana farany zay tsara fanaovana antony cabaret madinidinika mahafinaritra ka hitselatra ho any grand complet ony amin'ny 6 septembre mandeha any zany le ohatran'ny ponceau le akanjo le milay be le fa lasaka ny verina indray de hoetiny any manomboka valora alina io amin'ny 6 septembre miaraka mitarika tselatra avana club Neptune de ao amin'ny Neptune de ao amin'ny Neptune rehefa miditra ao amin'ny Neptune de ao amin'ny ilany akavy eo le toerana anaovantsika le stand up be mahafinaritra zany tsy stand up kolo le amin'ny alakamisy voalohan'ny volana septembre any potiny any angamba andeka amin'io ampidiriko fotsiny raha any tena misy programme mifanindran-dalana amin'io ataovy ho an'le namana avy any Maurice raha meno rivotra izy am'izao a tonga raha de ao atamatavy ohatra misy baolina kitra torno atory zay mandeha any amin'ny fotoana io de sinina ny weekend amin'io mbola eo andalam-pandiniana io vola azo alakamisy fe mety atao tekateka fotsiny ny pizza osatiro andraso any osatiro misy ny foire de l'agriculture nisy resaka mantsy teo le nitenen'ny Francis hoe le hoe rehefa manala CEP de fia arakaraka faritra nanaovana an'le lazadana le fanadinana ohatran'ny hoe
ohatrany hoe any amin'ny faritra misy hazandrano zany dia mombanimboany mba zay ny anaovana ny fanadina CPPPC fa ty ndray foire régional de l'agriculture zay mitranga ery Antsonjombe ny 10 hatramin'ny 20 aogositra ho avy zao dia ao anatin'izy io misy ny fifanankalozan-kevitra, misy ny fampiratiana, misy ny atelier maro isan-karazany dia misy ny fampianarana ty agriculture grand town ny dikan'izany sady misy agriculture misy ny élevage mamboly grand town zay koa ny teneniko zareo fa ny mampiavaka an'izy ty kely fotsiny dia fampirisihana ny tanora hiditra amin'ilay hoe agribusiness zany hoe fambolena mampidi-bola atao raha mihitsy zany le izy io dia zay ny omboloka-hevitra amin'ny français hoe tena mila ampianarina zany ny ankizy zay tokony fototry ny toe-karena mianatra aloha dia rehefa avy eo rehefa afaka baka dia manao zavatra ty marina tokoa zany hoe be dia be ny olona nianatra be ohatry ny reny fa rehefa ampiatra amin'izay dia sahirana za rehetra zao nianatra baka plus firy zone comique ihany tovizatsika menakavy daholo ihany zany tsonona marina mamorona an'le publication efa mandala mpanaovana ny sara rehefa avy eo ity publication ataoko ty reo toerana ale sy ny fampisehoana natao dia hoe follower zany hoe arao ny sary sy ny tantara resahako fa ao anatiny ao dia misy fizezitiavako kely zay za matonga hoe follower raha ohatra zany raha ohatra zany any amin'ny epitrinina ny septambra voalohany faikosoma voalohany any tsy mandoa inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy mialony zafy zay mareva iny zay manasa olona alasina hitanana lavilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et